Benjamina miara-manao izay Apostoly tamin'izany. Tahin'Andriamanitra ane zao fandalinam-pinoana izao ary fiadanan'i Jesosy ho aminareo tsirairay avy. Miaraba tratran'ny Sabata tsy mahatratra ny farany no vonjena. Masahoto hoe na tompolasy tompofafy. Salama tsara ve nareo? Mahita endrik'olona vaovao ako atao amin'ny lehilahy, misy koa atao amin'ny vehivavy. Fantelo ny fiarahantsika mandinika soratra masina ny androany. Ny programanay zany a mba hatanteraka n'ilay fampianarana samihafa, lohahevitra samihafa, dia mijanona eo amin'ny 7 sabata, zany hoe 3 androany a dia fixe isa zany 4. Dia amin'ilay fa-4 io raha sitrapon'Andriamanitra ka masaka tsara mivokatra amin'ilay fa-4 farany na fa-7 dia isy batisa ho an'izay resy lahatra mino, sady mino n'ilay fahamarinana. Misy atao hoe mino an' Jesosy fa tsy mino n'ilay fahamarinana, fa tsy fahamarinana no inony. Ny atondray zany dia mino, mety mitovitovy ny finoan'ny ololato an' Jesosy sy ny finoan'ny olona any ambadika any an' Jesosy, fa mampiavaka azy kosa dia miezaka izahay mpandraram-pivavahana mba ilay finoana, ilay fahamarinana no inon'ilay olona. Amen ve? Dia afaka 4 sabata zany feno le 7 mety isy batisa eo. Raha tsy vonina tsara eo dia ny herin'izay, zany hoe amin'ilay sabata fahavalo ny ainga tamin'iny deparantsika roa sabata lasa zay. Misy torohevitra kely tsotsotra zany entina eto azo avy amin'ny traikefa ny amin'ny fampianarana soratra masina, satria nandritra n'izay 20 taona zay raha 98 nakatiny no resahana dia nahitana traikefa be dia be amin'ny comportement, amin'ny fombafomba mpiainan'ilay mpino manao fandalinam-pinoana. Ohatra, misy tonga dia miredareda be mihitsy amin'ny voalohany ary mangataka atao batisa na eo dia ny eo aza, dia avy eo tsy hita. Misy indray manao an'ilay tsy maika tsy tara nefa tsy maika, tsy taitra tsy maika nefa tsy tara, nefa telo farany vao tonga izy ka dia mianina mihitsy izy fa hainy daholy ny zavatra rehetra nianarana tamin'ilay 4 voalohany. Misy ary ny sasany efa hoe amin'ny sabata no izy ny batisa, dia androany izy no tonga dia maka noty amin'ilay mpiara mivavaka amin'io mba miao hoe notinareo tarifo za fa manana fahalalana be an'io fa tiako jerena fotsiny, dia matoko be amin'ilay fieritreretana izy. Tsy dia izay nefa ny tena sitrak'Andriamanitra amin'ny fiomanana. Takina voalohany ny finoana ao anatiny hoe avy aiza ny finoana dia avy amin'ny toroteny, dia ny toroteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra, atonga n'ilay olona ino an'Andriamanitra sy ilay zavatra lazain'Andriamanitra. Ohatra, betsaka mametraka fanontaniana fa maninona tsy misy batisan'ny fanamasina ny amin'ny fiangonana hafa nefa baiboly iray ihany no entiny. Tsotra ny valiny, tsy mino n'ilay batisan'ny fanamasina ilay mpino ao satria tsy mampianatra n'ilay batisan'ny fanamasina ny pastera ao. Dia na ho aiza izy, na ho aiza, na oviana dia mijanona amin'ny etapy anankiray fotsiny izy hoe zavatra hafa zany fanamasina zany fa tsy amin'izao androntsika izao. Ohatra, tsy akatony didin'Andriamanitra mihitsy izy satria tsy mampianatra ilay pastera hoe tokony tandremana ny didin'Andriamanitra, fa rehefa lazain'ny pastera fotsiny rehefa tonga ianao ka manao ny asa fanompoana dia efa mety zay. Atao amin'ny FM nefa tsy izay fa miditra atsipitsiprihina ary miverimberina matetitetika ilay toko sy andiny miteraka finoana. Zay tsy vita eto na zay vita eto averina any amin'ny radio, averimberina iny 3 isan'andro mba hahafahan'ilay fahasoavana hitoetra sady hivelona ao anatin'ny fon'ilay mpino atao batisa. Amen ve? Izay mahalala fa
mafimafy ny miazona ny soratra masina ao anatin'ny saina satria famafao anatin'ny lohan'ny olona daholo ny zavatra rehetra fivelomana ny asa andraikitra problema ny havana miady amin'ny famadina tsy andeha hoany enjehan'ny olona kanefa tahaka izany ihany koa ny andro nisy an'i Jesosy manarato ny mpianatra amin'ny alina mivavaka miaraka amin'i Jesosy mifahadianina tafapetraka ihany anefa n'ilay izy nahoana ilay izy ny tafapetraka satria mazava ilay fampianarana ny soratra masina amen ve azon'ilay mpiaino azon'ilay mpino manao fandalim-pinoana raisina tsara ary afaka mamerina ny vaky tenin'ny toko sy andinina izy any tokantrano raha ohatra ka iny fotsiny voarainy le hoe Jaona toko 7:20 Jaona toko 4:20 raha reny fotsiny voarainy dia miampy an'izay voatadidiny ao anatin'ny voarainy saina ka mamerina an'izay izy androany hariva ohatra dia mamerina mamaky an'izay izy ny talata dia manao an'izay indray izy ny zoma tonga eto izy tena frais tsara mihitsy ny saina andray fampianarana vaovao ka ilayntsika zany araka ny trakefa hitany no maharitra kely amin'ny fandalinam-pinoana eo amin'ny fandalinam-pinoana no lanjaina ny finoan'ilay olona hoe mino marina an' Jesosy ve ty olona ty sa tsy izay tsy mahavita tsy afaka mandalina lalina amin'ilay hoe mino marina an' Jesosy ve le olona atao batisa fa miantso fotsiny izay mampianatra izay dia resy lahatra hoe tonga any ampon'ilay olona le izy dia miantso zany apôstoly na miantso i pastera hoe ho anao izay tonga eto ka nandray an'izany tenin'Andriamanitra zany latsapaka ao amponao azahoanao hoe aina sady ka raha tapa-kevitra ianao fa minao an' Jesosy tapa-kevitra indray izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia mitsangana eo amin'ny toeranao fa eto ny tompo mahitanao amen ve dia mitsangana le olona dia ozy pastera avereny zao vavaka ataoko zao amin'iny fotoana iny misy zavatra miseho ao anatin'le olona raha mino izy misy zavatra ohatrany hoe ohatrany misy fiadanana izay andeha ataoko sary ilay izy mba ahafahanao mahafantatra tsara hoe ohatrany hoe olona avy niazakazaka tamin'ny tohatra na niazakazaka be dia tonga anaty birao anankiray dia birao climatisé dia misy zavatra tonga dia tsapan'ilay olona ilay izy mahafinaritra be ato zany tena tsy mila n'ilay ohatran'izao tsony izy fa eniny tsara ilay izy dia ohatran'izay ilay olona mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana dia lasa indray izy iny lasa torotoro fo dia latsaka ny ranomasina latsaka ombavany eo misy vavaka sotra Jesosy sotra fa raha tsy ianao tsy voavelany eloko sotra Jesosy misy zavatra eniny any amin'ny tanany any ohatra marary tanana izy dia eniny tapaka hoe dia tsy marary tsony ny tanako mino le olona amin'izay amen ve dia zay mahafantatra n'ilay fanontanianareo hoe inona ary no ataonay satria izay mino dia zay mahafantatra an'izay dia amenay aingana ilay soratra masina atonga anao eo amin'ny batisa amen ve satria ozy ny baiboly hoe ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanahy masina dia mampianara azy hitandrina izay rehetra nodidiko anareo iny le hoe mampianara azy ny izay rehetra nandidiko anareo tsy vita ao anatin'ny fandalinam-pinoana fa iny no mahatonga anao ohatrany hoe membre ato amin'ny fiangonana tonga vavaka tonga sabata dia memitombo ianao memitombo dia feno fahasoavana drany amen androantsika dia hijery zavatra anankiray tsotsotra moramora mora kely ny azahoana azy ary toe-javatra mitranga amin'izao fotoan'izao tafiditra ao anatin'ilay fampianarana apostolika manao hoe nomena fampianarana vaovao mbola tsisy nitory kanefa ao anatin'ny baiboly dia mbola azonay ampiana hoe kanefa mora kely nandraisana azy faran'izay mora le izy tsy teolojia any amin'ny université ty tsy teolojia ny olona anao iny fa amidiny foziny hoe ohatray sakafo no marary ty adiniko ty adininao mihitsy ny asanao raha mpampianatra any amin'ny université na mpampianatra any amin'ny lycée adininao ny zavatra ataonao isan-kerinandro fa tsapan'ilay olona ato mihitsy fa fitsarana mahagaga no entin'ny fanahy masina ao am-pony tsirairay avy amen
raha vatato zany le fitaompivavahana miditra amin'ny sivy mirava amin'ny raika amby folo sy fefany vita ny fanatitra vita ny fanentanana vita ny zao vita ny zao raha vatato zany fa miditra atony amin'ny sivy ny ravana tsy haitsaina amin'ny firina na amin'ny firy satria tena fafinaretana loatra tena eniky ny fiadanany tompo sy hitrandratra amin'ny marary ravatra amin'ny osina rosaka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amenina ve hoy baiboly raha manao ny sabatako fafinaretana ianako mendrika an'io dia hozy ny tompo hoe dia ho fanako amin'ny lovan'i Jakoba ka le lovan'i Jakoba ty baiboly ty ho tonga nofo any aminao zany ho tonga hevi-baovao fiainam-baovao aminao zany fanambadiana vaovao amenina ve fiainam-baovao lasa milamina tsara ampivady amenina ve lasa faly ny ankizy na ny tanora ohatra ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny tokantrano rehefa tonga le fahazavana sy le fahamarinana ka raisinao amin'ny finoana amenina ve raha tsy zany tsika bary fotsiny zany lazaiko zany fa zavatra iainanay eo amin'ny tompo hatramin'ny voalohany nandraisana an' Jesosy ka mandra-pahatongan'izay andro iarahana eo aminy hoy tsika teo hoe hijerytsika lohahevitra anankiray kasika amin'ny fiverenan'i Jesosy kasika amin'ny fiverenan'i Jesosy dia hitatsika ao anatin'izay fiverenan'i Jesosy zay ilay fampianarana vaovao nefa inty izy tsy misy mitory nefa ao anaty baiboly vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina Matio toko fa 4:20 Matio toko fa 4:20 tamin'ny Jesosy sy ny mpianatra azo lazaina hoe efa tombotra ny andro ialan'ny tompo ety amin'ny tany velona ka iverenany any an-danitra ny amiray dia namepetra ny tompony amin'ny iorenan'ny mpianatra tsara sy ny omeanan'ny mpianatra andray ny batisan'ny fanamasina indrindrandrindra napetraky ny tompo amin'ny Matio 24 ny famantarana ny amin'izay iseho ety amin'ny tany velona mialohan'ny atongavan'i Jesosy na hoe mialohan'ny isehony any amin'ny raha ho an'ny lanitra efa niteny izy amin'ny Apokalipsy hoe indro aho avy any amin'ny raha ho an'ny lanitra izy miaraka amin'ny anjely rehetra ka ny mason'ny olona rehetra dia ahita azy na dia izay nandefina azy azy ahita azy ka ny fiomanana ny amin'izay no resantsika androany sombosombony tsara ianao zany tena mifantoka tsara amin'ny Matio 24 amin'ny Matio 24:31 dia milaza toy izao ny mpianatra firy ny lazaiko teo azafady manao hoe azafady aloha 24 ampahafantaranay lazao aminay marina tokoa ny andro sy famantarana 32:30 fakitsika manomboka amin'ny 29 ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo ny masoandro dia ho amaizinina ary ny volana tsy hazava mikitana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina ary amin'izany andro zany dia asotseo eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raha ho an'ny lanitra ary ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angoniny ny olom-boafidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra raha eo zany zao a dia misy famantarana betsaka apetraky ny tompo ny amin'ny fiverenany misy famantarana anankiray nefany a tsy dia tena mazava tsara ny ametrahan'ny tompo azy ao anatin'ny baiboly fa azo lazaina hoe somary mandinika tsara vao mahita an'le izy hoe ity misy famantarana anankiray lehibe indrindra ary sady mampafantatra ny olona maky azy fa iminon zany hoe tena akaiky izay famantaran'izay ny
kitana iraraka efa hitan'ny olona zany ororotany ato ary mahafantatra ororotany melon'ny olona mahafantatra hoe isy ororotany mahafantatra ny ato hoe isy ororotany any amin'ny karakaran'izany tsy mahalalany hoe oviana misy ororotany fa ato mahafantatra misy ororotany isy ororotany amin'izao fa miomana dia tonga le ororotany ny fitondran-tena adala efa tsy dia mahasarika ny olona tsony ny aretina azo amin'ny fitondran-tena adala tsy mahasarika ny olona tsony ka fantany fa tsy mahasarika azy fa ity lazaiko aminareo ty dia tokony aprehatra tsara ny finoanareo voalohany amen ve faharoa andresy lahatra anareo tsara hoe feno fepetra rehetra amin'ny atongavany Jesosy ety amin'ny tany velona miaraka amin'ny anjely rehetra araka taka ny lazaintsika teo zavatra kely ohatran'izay sisa angamba mibatisanao sisa ny andrasana amen ve angamba ny fampihavananao tokantrano sisa ny andrasana angamba ny hoe feno dia jerentsika ary hoe Matio toko fa voalohany ary amin'ny hoe dia niantso Apostoly 12 Jesosy Lioka 6 teto Jesosy nakany avy mivavaka dia nametraka ny Apostoly 6 Lioka 6 toko fa 12 vakeko ny sokamandry ny nifidianan'i Jesosy ny Apostoly 12 ary nasitrana ny olona maro sy ny toroteny nataony tamin'izany 12 ary tamin'izany andro zany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy ary noho ny maraina ny andro dia natsoa ny anatona azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay atao hoe Apostoly dia mipetraka ny anarany eo zany 17 ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo aona sotra va izy sy ny mpianany maro mba ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amin'ny moron-dranomasina any Tiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretina ary izay nampahorin'ny fanahy maloto dia nositranina ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria misy hery niala taminy ka ahasitrana azy rehetra teto zany nanomboka ny mazava ny asan'i Jesosy fa hitory filazantsara dia nivavaka izy nandritry ny ray alina rehefa vita ny vavaka tonga ny maraina dia nivory ny mpianany rehetra dia tao anatin'ireo mpianatr'ireo izy no nifidy Apostoly voalohany ka 12 no isan'izany Apostoly zany amen ve eno tsara amin'izay ary hojerentsika mivanim-potoana amin'isy an'io fifidianan'i Jesosy ny mpianany io ka ataony hoe Apostoly tamin'izany koa zany Jesosy efa malaza eran'ny Jodia sy Samaria any Jerosalema dia tonga ny olona mitondra ny marariny dia sitranin' Jesosy eno tsara ty tamin'i Jesosy teraka ino lazaiko teo tamin'i Jesosy teraka dia ny Romanina no mpanjana tany tamin'izany fotoana zany ohatrany hoe Frantsay nanjanaka Madagasikara ny Romanina manjanaka ny azo lazaina hoe eran-tany afa tsy ny Amerika angambany na taty Afrika aza dia ny Romanina no manjana tany tamin'ny fotoana ny dimbiasan'ny Frantsay sy ny karazany profo fotsiny hoe ny fiangonana tsy fiangonana katolika jereo ny datiny fa ry zareo ny tonga aloha taty niaraka tamin'ny protestanta fa tamin'ny androny Romanina zany dia tsy tena mbola le fivavahana ny entiny fa firenena matanjaka azy zany hoe ny zanahany ny tafihany Israely dia ny zanahany nataon'inona hoe tafihany dia ny zanahany izy ny tompony tanàna rehetra ka manao eny dia eny tsy dia tsy zao ary ny zavatra nitranga fantany tamin'ny faminaniana satria
nakan'ireo jiosy mpivavaka ireo izy anazava aziny amin'ny programan'Andriamanitra, dia nilaza amin'ny jiosy hoe isay ampaminany, dia nilaza fa izy zaza teraka eto ary izy ny tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, izay ny mpanjaka solon'ny Davida. Amen ve? Dia nataon'ireo azalambo ny zaza teraka rehetra, natao azalambo azo azo ny atsainy ny vanim-potoana atongavan'io zaza io. Matahotra zany izy amin'ny mahafirenena hoe raha teraka zany io mpanjaka io dia anangana maramila io dia hiady amintsika, dia alao mbola zaza izy dia vonoina. Mazava sa tsy mazava? Inona ny zavatra nitranga? Azony ve Jesosy sa tsy azony? Tsy azony. Nentin'ny Josefa sy Maria nandositra dia tsy azony. Rehefa lehibe, rehefa miverina ilay Jesosy 12 taona taty aoriana miverina, dia lasa nitombo tao, dia nandeha ny resaka hoe ary ity ny Mesia, ity ny mpanjaka, dia nanontaniana mihitsy hoe mpanjaka va ianao? Voalazanao izy. Dia nataon'ny Romanina izay hahafaty azy. Mazava sa tsy mazava? Petraka fitinina. Teraka Jesosy, Romanina eo, nanangana mpianatra Jesosy, eo ny Apostoly sy ny Romanina. Rehefa nanangana mpianatra Jesosy, dia inona natsangana? Mpianatra izy natsangana? École privée sa izy ilay mpianatra natsangana? Apostoly. Izy mitantana ny firenena? Romanina. Ok? Mazava? Raha vao misy Apostoly zany, dia misy Romanina. Mazava? Atao hoe mazava. Mazava? Ok. Zay ny fiandohana. Ho jerentsika, pampafaingana azy, ho jerentsika ny famaranana ny amin'izao tontolo izao. Apokalipsy 18. Apokalipsy 18. Amin'ny Apokalipsy 18 dia raha mamaky ianao amin'ilay soramandry, mora azo be ty. Mamaky ianao amin'ilay soramandry hoe ny amin'ny nandravana ny Babilôna sy ny saonan'ny olona azy. Traka vetivety-tsika. Babilôna, nom de code ny Vatikana ao anaty Baiboly, fa tsy soratra Vatikana ao, fa Babilôna taony anarany, satria le Babilôna taloha tamin'ny andron'ny Daniel Sadraka sy Mesaka sy Abednego, zany hoe tamin'ny jiosy babo tany a Babilôna, dia namono an'ireo jiosy ireo, ny Babilôniana. Dia rehefa tonga Jesosy dia napetraka tamin'ny natao anaram-bositra nga na nom de code ny Vatikana katolika ny atao hoe Babilôna. Mazava sa tsy mazava? Babilôna izy satria namono. Maro ny olona matiny, maro zafady fa maika be ty. Eo amin'ilay Babilôna. Vakio narany tenin'Andriamanitra. Rehefa afaka zany dia hitako fa indro nisy anjely iray nidina avy tany an-danitra, manana fahefana lehibe, ary ny tany no azavain'ny vonahiny, ary ny antso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe, ka tonga fonena ny demonisy fieren'ny fanamaloto rehetra, ary akan'ny vorona rehetra izay maloto sy ankalainy. Troatsika izao miaraka. Fa midivay ny fahatezerana no fijangajangany no nilahana von'ny firenena rehetra, ary ny mpanjaka ny tany ny jangajanga taminy, ary mpandrato amin'ny tany tonga mpanankarena no ny afatratry ny fitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny teny. Ary rehefa narefeo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala ianareo rioloko mba tsy iombonanareo ota aminy, fa ny fahotany efa miteraka amin'ny lanitra, ary Andriamanitra dia ahoanantoiny mahatsiaro ny ratsy nataony, mamaly azy araka izay nataony, ka omeo toizo
ny kapoaka izay ny fenony dia fenony indroeny ho azy 7 torak'izay niderantena omena fanaintainana alahelo torak'izany koa izy satria izy anakapo mipetraka ho mpanjaka vavy aho ary tsy mpitondra tena ary tsy mba hita alahelo mihitsy aho ka noho izany dia ho tonga indray andro monjy izao lozanjo azy zao efa afatesana azy fisaonana ary mosary ary ho levon'ny afo izy fa mahery ny tompo Andriamanitra izay mitsara azy ary mpanjaka ny tany izay nijangajanga taminy sy ny anara-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia hitehitratra sy hitomany azy raha mahita ny setroky ny fandoroana azy eny hijanony eny lavitra eny izy noho ny fahatahorana ny fanaintainana ka na hoe indrisy Babylona ilay tanàna lehibe ilay tanàna mafy fa tamin'ny oreray monja dia tonga ny amen. Io zany le Babylona izay natsanga ny Romanina hatramin'izay dia lasa fohy be ny fivavahana Babyloniana amin'izao fotoana izao. Misy anarany manokana le Babyloniana io amin'izao fotoana izao. Azonareo an-tsaina ve le anarany? Azonareo an-tsaina sa tsy azonareo an-tsaina? Azo an-tsaina tsara, mazava tsara le anarany. Ka ny fandravana amin'ny Babylona no faminaniana faraparany indrindra ho an'ny tany rehetra fa rehefa horavana Babylona dia miseho Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Mazava ve? Inona hoe zavatra hitsanga rehefa rava le Babylona? Na loha keliny mba hamonjena ny olona masina dia mampidina ny afo ny tompo avy any an-danitra andrava ny tany sy izay rehetra ao aminy ao anatin'izay Babylona. Izany hoe ny azo lazaina tsy maintsy rava Babylona satria ozy Jesosy hoe tsy maintsy tanteraka izay nampilazana ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamo sy ny filazantsara ny asan'ny Apostoly ny Epistily ary ny Apokalipsy dia tsy maintsy ho rava zany io. Miprofo anankiray atosy atanteraka azy hoe mitehaka amin'ny lanitra ny fahotany ny Babylona. Manina hoe mitehaka amin'ny lanitra ny fahotany. Ameo ary rehefa avy eo apatsevao kely paster rehefa avy eo hoe inona le profon'le mitehaka amin'ny lanitra. Tonga dia lazaintsika le lazainy hoe ny zava-mahafinaritra ny tena. Aiza izy teo? Eo amin'ny 15 sy ny manaraka. 15 hoe eo vakio mafy paster hoe le zava-mafina 15 mamaly azy araka ny nataony ka omendro eny tony nataony izy. Ny kapoaka izay no fenony dia fenoindro eny ho azy toraka izay niderany tena ny velomany tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia omeo fanaintainana sy alahelo toraka izany koa izy satria koa izy zava-manino izy ny zava-mahafinaritra ny tena. Ino tsara ko fa sao dia lazaindreo manaratsy ahy trakadola le zava-mahafinaritra ny tena mahavery azy le zava-mahafinaritra ny tena tsy inona akory zany fa ny fanamasinana ny fandraisana ny fanambadiana lasa milahy ary ny fanaovana an'izany ao amin'ilay hoe le tanàna masina lazainy io satria tanàna masina le Saint-Siège tanàna masina zany ny fanaovana an'izany ao anamasinana an'izany amin'ny fiangonana sy ny fanaovana ankeriny zaza mivoaka zany fampianarana zany mivoaka amin'ny vaovao amin'ny teny pirenena rehetra hoe tratra lay mpandraram-pivavahana rahanina fananao ankeriny tamin'ny zaza efa zaza 5 no nanaovany an'izany efa ary tratra kory ihanina tsisy ny teny anefa tsisy tsy azo ny fanjakana diny le fiangonana satria mpanjaka ny lehibe ao. Amin'ny faminanian'ny Apokalipsy 18:5 teo dia milaza mihitsy fa noho io zava-mahafinaritra amin'ny tenany io no mitehaka amin'ny lanitra ny fahotany ary amalian'Andriamanitra azy ka tsy izy ihany no valian'Andriamanitra fa azo lazaina hoe ny tany rehetra. Fa nahoana hono ny amin'ny tany rehetra satria misy ambasady ny daholy isaky ny tanàna. Isaky ny inona lazaiko teo sao dia diso isaky ny tanàna. Inona ny ambasady? Le trano misy tilikambo be iny. Iny ny ambasadiny. Izay mivavaka ao aminy zany.
dia manana nationalité. Mazava sa tsy mazava? Ohatra zao rehefa 26 juin dia tonga ny gasy rehetra any Paris sy any New York makany amin'ny maso ivony malagasy. Mazava sa tsy mazava? Tsy misy congolais makao, tsy misy amerikanina makao, fa zay manana zo-pirenena malagasy ny makao. Tonga aza ny fotoana tongavan'ny olona rehetra zay zanakapele zany ty vehivavy janky ty. Aiza nahitana azy? Aiza nahitana azy? Any amin'ny ambasadiny. Aiza le ambasadiny? Io le misy dia maninona daholo ny zanakapele zany? Miara mizotra makao. Mazava sa tsy mazava? Voazavako tsara ve? Inona hoe zavatra mahafinaritra azy ao? Fahafinaretan'ny fahotana amin'ny tena. Da zay mangony fotsiny zay rehetra fanao tsy tenenina eto. Amin'ny fotoana io anefany, amin'ile hoe mitehaka amin'ny lanitra ny fahotana, amin'io fotoana io no mipetraka aty amin'ny fiangonana ny Apostoly. Raha tamin'ny andro voaloha, tamin'ny andron'i Jesosy zany, teo Babylona Romanina, dia nametraka Apostoly Jesosy hitondra an'ilay fahamarina amin'ny fotoana iny. Tonga ny farany, feno ny fepetra, tehaka amin'ny lanitra amin'ny fahotany le vehivavy janga, nasiana Apostoly aty amin'ny fiangonana. Aninona aza le Apostoly? Vakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 18. Vakitsika ny ten'Andriamanitra 18:20. Iny 18 Apokalipsy 18 zany fanambarana mitovy daholo mifampitohy tsara. Amin'ny 18:20, mifalino izany izay zavatra manjo azy ianao ry lanitra sy ny mafimafy sy anareo olo-masina sy anareo apôstôly ary anareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. Amin'io fotoana io dia efa hoe tehaka amin'ny lanitra amin'ny fahotana Babylona. Amaly an'io zany ny tompo, fa alohany amaliana azy, zany hoe tonga Jesosy, alohany hatongavan'i Jesosy dia régularisena ny situation ny toetry ny vady ampakarina. Natao ina filazako azy? Ny régularisena. Napetraka ndray ilay rafitra apôstôly sy mpaminany eo amin'ilay vady ampakarina. Vakio tsara 2:20. Ny fa toko 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalino izay zavatra manjo azy ianao ry lanitra sy anareo olo-masina sy anareo apôstôly ary anareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. Amen. Raha nanomboka ny asan'i Jesosy dia niantso apôstôly izy mipanapaka ny Jerosalema tamin'izany. Le nilazaintsika teo izy Romana mifarana ny asa fahasoavana, ny fitoriana filazany tsara, manjaka ty ambonin'ny tany Romanina, mitehaka amin'ny lanitra amin'ny fahotany ary mifaly amin'ny ao anatin'ny tranony ao izy amin'ny fahavetavetana tsy azo aseho aty amin'ny tany velona. Dia amin'io fotoana io aty amin'ny fiangonana miasa amin'ny fanamasina, mametraka apôstôly sy mpaminany. Efesianina filo vakitsika hoe fehizoro indrindra. Efesianina 2:7. Vakitsika izany aza mbola vakio Babilôna. Efesianina 2:7. Efesianina 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Kalofa mbola tsy mahita ry ranabavy ry rahalahy koa mbola tsy mahita. Hita ve? Miaraka mamaky tsika toko sy andininy. Efesianina 2:7 hatramin'ny 2:20. Ary amin'ny anaran'i Jesosy miaraka pasteritsika roa telo. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra, natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra, ao amin'ny rafetan'ny rafitra rehetra,
mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Raha tanteraka tsara zany ilay vehivavy janga amin'ny Apokalipsy mivakintsika teo hoe mitehaka amin'ny lanitra amin'ny fahotana, dia ny fiangonana koa izay vady ampakarina dia napetraka Jesosy tsara mihitsy hoe eo amin'ny apôstôly sy mpaminany ny atateraka ny fiangonana. Vakio tsara indray mandeha izy pastera miaraka mpino. Efesianina 2:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy. 7. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Stop. Iza le ianareo resahan'ny apôstôly io? Olona masina fa hafa firenena. Satria raha nandeha tany amin'ny firenena rehetra le Babilôna, dia Jesosy koa naniraka ny mpianany ny apôstôly hoe mandeha any ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mazavatra eo. Dia lasa tamin'ny voalohany masy jiosy fotsiny tao mpino, jiosy daholo. Dia nanomboka nandeha amin'izay ry Petera, ny sasany ny anavahatra, sasany ny anatsimo, sasany ny akandrefana. Dia lasa nisy olona vaovao hafa firenena nivavaka tamin'ireo tao amin'ny apôstôly, ka reo olona ireo tsy akasitrahany jiosy, satria ny jiosy tsy mbola mino hoe afaka mivavaka amin'ny Yahvé na hoe Jehova ny hafa firenena raha tsy foraina. Fa ny apôstôly kosa ny teny hoe tsy forana intsony ianareo araka ny fanao amin'ny lehilahy rehetra, fa batisa no atao aminareo, dia tahaka ny hoe famorana fo dia olom-baovao ary angatahana amin'Andriamanitra ho feno fanamasina. Dia ireo lazaina eo avegn'indray mandeha le 2:19 miara-mamaky ny mpino rehetra. Rotelo koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Averina le ianareo zany tsika hafa firenena zay tsy miforo tamin'ny voalohany, fa rehefa tonga ny batisa dia kotiana mihitsy tsika hoe mpiray fanjakana, na marimarina kokoa hoe mpiray fanjakana amin'ny jiosy gentlisy ao amin'ny Jesosy, dia raha ihany no le batisa sy ny finoana. Toy izy nivaky teny pastera eo 2:20 miaraka mamaky tsika amin'ny fiangonana. Rotelo hoe natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Stop. Any amin'ny fiandohan'ny fiangonana kristianisma tsika io, iza hoe le nametrana azy apôstôly sy mpaminany, iza ny fehizoro? Jesosy ny fehizoro. Dia misy mpino ao, toy izy indray vaky teny 20 ao amin'ny rafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Oka, ao amin'ilay apôstôly sy mpaminany Jesosy ny fehizoro no lazainy soratra masina hoe ao amin'ny Jesosy sy amin'io ny rafetan'ny rafitra fiangonana zany. Tsy rafitra trano fa rafitra fiangonana. Inona io rafitra io? Apôstôly, mpaminany, dia mandeha pastera, loholona, evangelistra, diakona, ny rafitra rehetra ao. Raha vao ohatra hoe za zao apôstôly dia izy pastera, izy pastera, sa leo koa zany fa andeha, dia izy ny lasa fa le rafitra mijanona ihany. Dia le ositra pastera eo tsy mipetraka antsony raha vao miala izy. Fa raha mbola miaraka eo zany zahay, miaraka eo ny fiangonana, dia rafitra mipetraka tsara. Toy izy navaky teny 20 ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Le ianareo io le mpino rehetra. Amen ve? Toy izy ane 20 ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Zany hoe lasa le tafatsangana le fiangonana, dia le ianareo reto ty hito andihany anankiray fonenan'Andriamanitra amin'ino izy tao? Averina tsara fonenana amin'ino? Zany hoe ny mpino zany dia lasa manana fanamasina, fikambanany mpino ray roa telo dia efa mavita tao hoe fiangonana, satria manana an'ilay fanamasina le mpino ary miorona amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Alleluia. Amen ve? Amen.
Hafa be mihitsy zany fipetraky ny rafitra nataon'i Jesosy amin'ny apôstoly sy ny mpaminany raha oharina any amin'ilay apokalipsy amin'ny vakitsika apokalipsy firy ilay vakitsika iny 18 hafa samy hafa tanteraka amin'ny 18 io amin'izay fonenany demonisy sy ny fanaratsy rehetra le toerana any le onyrany olona masina le olona ho misy le mpamono le onyrany olona masina amin'izao fotoana izao aritsika efa mazava tsara na azoazo lazaina hoe malalaka tsara ny fivavahana afaka mivavaka ny silamo afaka mivavaka ny adventiste afaka mivavaka ny katolika afaka mivavaka zay te hivavaka amin'Andriamanitra afaka mivavaka itsika efa mifoako afaka mivavaka amen ve fa azadino fa Jesosy no mpitsara hitsaranyireo karazam-pivavahan'ireo izy no tsarainy karazam-pivavahana ka ny tsarana azy rahalahy tsy ny akanjo tsy firazanana tsy saranga tsy hoe itsy na ry fa ny fampianarana izy ny tompo raha tia ianareo dia fanyondriko to Jesosy rehefa mivavaka nareo teve mana masina na ihany fahamarinana fa nyteninao fahamarinana dia rehefa lasao zany le fahamarinana dia mihamasina le olona mivavaka ao dia lasa fonenan'Andriamanitra amin'ina misy teo itoerany fanamasina izy ny tompo izy no hitarika anareo amin'ny marina rehetra aleloia amen ve dia afaka milazan'izany daholo ny olona tonga any amin'ny evanjelika zay evanjelika zay fiangonana fo zay fifoazam-panahy zay mpamoaka devoly eny fa masinina amin'ny fahamarinana ihany ny sitrapon'Andriamanitra zay rahalahy fiangonana fiangonana fifankatiava ampirahalahy dia eny fankatiava tsara fa zay koa natao hoe mahafinaritra fa rehefa mitsara ny tompo dia tsarainy mihitsy araky ny fahamarinana amin'ny apokalipsy zany dia zava-miafina dikany atao hoe apokalipsy dia manala sarona na hoe mampiseho ny zava-miafina mazava sa tsy mazava naseho le izy hoe ay ve zany secret be ty zavatra ty porofon'izany hoe zava-miafina halan'ny olona zay mivavaka ao amin'ilay tsy marina fa voapotsipotsitra amin'ny apokalipsy ny adalany rehetra ny akabiazan'ny kristianina tsy te iainao an'io io apokalipsy fa manaratsy anay nareo nga zay manaratsy anareo tsy ny apokalipsy no milaza ny adalanareo ao anatin'ny apokalipsy dia misy faminaniana sy fahitana ana vehivavy anankiroa ny ray tafo masoandro volana ny fitoeratongony dia ny ray miravaka be le tena le kavina reo trany amin'ny tongony kolakolakolakolakolakolakolaka tsara tare daholo izy roa ny ray zany tena le tsio arda ino hoe arda le anankiray tena attention zay na voaka ny zareo amin'ny sary eo ny volony ary lay an'le faharoa le arda be mpanaraka fa le anankiray mitsangana ambon'ny volana andena misy teo fahazavany masoandro vitsy mpanaraka dia ao amin'ilay vitsy mpanaraka ny lazainy hoe indro ny faharitan'ny olona masina le manaraka an'io zany mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy aty amin'ilay 18 indray le tonga dia fandikan-dalanany eo tiky zany zao eo amin'ilay toerana hoe apokalipsy 18:20 eo amin'ny fitsarana an'ilay vehivavy babyloniana jangajangan'ny mpanjakany tany rehetra fantatrao moa ny dikan'izany zany hoe ny président tany rehetra rehefa lany farafaratsy ny indromy makany raha tsika zao mifidy ka lany le anankiray vita ny fametrahana azy amin'ny lafin'ny lalàna sy amin'ny lafin'ny maha-olombelona mianiny ery mamasina izy manao hoe raha mbola velonay na koa aho dia ira hoe raha ianao no Andriamanitra dia iaoty foana
vita iny dia milaza ny lehiben'ny ACC hoe ankehitriny dia tafapetraka iraha président république malagasy izy vaovao mandritry ny 5 taona. Vita iny, vita ny arrosazy, mandalo daholo ny tanàna rehetra, efa réservé ny place-niny any amin'ny avion makany Roma, tsy maintsy makany Roma. Ary alohany andehanana any le solontenan'ny Roma miresaka aminy ity hoe rehefa miona amin'ny any ianao dia zao dia zao dia zao dia zao dia zao. Za mitatana anao fa za matahotra. Ive hijangajangan'ny ino misy teo? Mpanjakany tany rehetra. Tonga tany président iraniana. Nahagaga tamin'izany rahalahy. Mahatonga saina iraniana silamo. Dia ao amin'ny tanàna io, cité ny anakan'izy io, cité. Misy hoe cité 60 hectares, misy hoe cité Apeflo, misy hoe cité universitaire. Fa ty zany cité Saint-Siège, fitoerana masina. Ino hoe? Fitoerana masina, Saint-Siège. Dia misy sary sikotra be dia be. Sary ino hoe? Saingy mitanjaka. Ary lehilahy daholo izy. Sarin-dehilahy, misy any sarin-behivavy fa ny deuxième plan vehivavy. Fa sarin-dehilahy mitanjaka. Dia rehefa tonga tany ilay président iraniana dia nitapenana contre-plaqué tsara tarehy ilay sarin'ilay le tsy haiko le satria miseho fitanjahany ary ny islamo tsy tiany mihitsy. Tsy azo atao an'izao ny olona ozy. Olombelona ka ataonareo an'izao. Manino nareo raha tsy nareo velona zao mihitsy no ale mandehandeha any. Mahatonga ny silamo manao akanjo lavabetra teny mitongana nge. Dia io ohatrany hoe fahamasinana, ohatrany hoe inona? Amin'ny fivavahana zareo. Ka amin'izao fotoana izao nampiny tompony tosika ny fiangonan'ny olona masina. Vakiotsika ane ao amin'ny 14:12, Apokalipsy 14:12. Apokalipsy 14:12. Vakio tsara. Apokalipsy 14:12. Hita ve? Rehefa hita manisa telo dia mamaky ray, roa, telo miaraka amin'ny pastera parany toko sy andininy. Apokalipsy toko 4:10 andininy 12. Indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Amen. Izay mivavaka amin'Andriamanitra zany dia izao ny famaritana azy, ny hamantarana azy hoe olona masina. Dia izay rehetra ahoana toy ny tandrina ny didin'Andriamanitra faharoa sy ny finoanan'i Jesosy. Sy ny finoanan'i Jesosy. Samy tongotra visy tongotra vanana io. Raha mino ny Jesosy ianao dia omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia omena batisa amin'ny fanamasina, dia miaraka aminao ny asa amin'ny fanamasina, mahisy ohatra masina, mametra tanana amin'ny marary. Dia sitrany ireny lazao kely leo kaikinao amenina amiko zany ametra tanana marary zany hoe. Lazao leo kaikinao amenina amiko zany fiainam-baovao zany e. Amenina. Dia miaraka amin'izay tsy hoe nandray an'i Jesosy ianao dia rava ny didy, fa nandray an'i Jesosy ianao dia soratana ao am-ponao ilay didy. Fa tsy mila n'ilay izy ery amin'ny écran-tsony. Ao am-ponao dia ozy ny tompo. Amin'izay fotoan'izay ianao dia atao hoe indro ny faharetan'ny olona masina. Amin'izay fotoan'izay natao hoe io izao, toy izao ny fiainan'ny olona masina. Amen ve? Io fanomezana fanamasina io zany ho an'ny olona masina tandrina ny didin'Andriamanitra sy finoanan'izy, finoanan' Jesosy. Amen. Feno ato zany rahalahy, lazao kely ato amin'ny rahalahy Benjamina zany e. Ato amin'ny info zany e. Na makany effort dauphin ianao dia any zany e. Tonga any Tuliana anao any zany, tonga any Degoa anao any zany, tonga any Ambanivohitra kely any any zany e. Ireo rehetra ireo na dia olona masina na hoe vady ampakarina. Alleluia. Eno tsara. Tsy vitan'ilay mitandrina ny didy sy ny finoanan'i Jesosy fotsiny, fa nomena ny fanahy masina. Manino hoe? Aza miala eto a Jerosalema nareo izy mantsy Andry Petera sy ny namany. Mandra-pavita batisa ny fanahy masina nareo fa afaka andro vitsivitsy. Dia omena nareo fanahy masina. Dia tsy niala tao ry zareo. Zareo fa mitandrina didy. Mino Jesosy. Mangetaeta ny fanahy masina.
rotsaka le fanamasina. Amen ve? Tamin'ny fiandohany zany mifarantsika zao feno fepetra Babylone mba afeno fepetra mivady ampakarina dia nasiana Apostoly sy mpaminany amin'ilay vady ampakarina mba iakilibrina tsara n'ilay finoan'ilay olona masina, satria ilay olona masina mivavaka mahita ny fivoarana entin'ilay Babylone tary na ny olona mivavaka ao, dia mba hatonga niny ato amintsika hoe tafatoetra tsara ilay fiangonana dia nasiana Apostoly rafitra sy mpaminany ary ny rafitra rehetra mba ho feno tsara ary azo raisina, azo iarahana miaina. Fa tsy hoe rehefa lasa Apostoly dia dinary amin'ilay tambongeza be ary ohatry ny sarotra be vao afaka mamangy azy, fa ny raha ny tompotsy andany ianareo vavolombeloko hatrany amin'ny farantany, zay mandray anareo dia mandray ahy. Ka tonga eo amin'ilay 18-20 zany tsika zao, 18-20 Apokalipsy. Ahoana tsara hoe paster vakeo le tenin'Andriamanitra? Apokalipsy 7:20. Hoe mifalino izay zavatra manjo azy ianao, Babylone io, lanitra sy anareo olo masina sy anareo Apostoly ary anareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. mialoha kely ny avian'i Jesosy miseho fahadalany Babylone dia natsangana aingany amin'ny fiangonana vady ampakarina nentina Apostoly sy mpaminany hatanteraka an'ilay 2:20 any amin'ny Efesianina. Dia petraka ilay Apostoly sy mpaminany dikan'izany pre koa zany ny vady ampakarina andray an' Jesosy. Pre ho amin'ny vady ampakarina. Alleluia. Eo amin'ny rafitra reto ny mampre amin'ny vady ampakarina. Le antso natsona zany tsika dia napetraka ny Apostoly sy mpaminany hitondra n'ilay afatra le fahamarinana, dia napetraka koa ny famantarana rehetra, dia nipetraka ny fiangonana. Ny ao anatin'io zany le hoe pre dia lasa mpanompo ny fahamarinana. Ina hoe lasa mpanompo ny fahamarinana le olona amin'ny alalan'ny finoana fampianarana soratra masina sy ny azakazaka ataony natao batisa. Mpanompo ny fahamarinana, tandrina manina hoe tandrina didin'Andriamanitra ary fonenan'iny izy teo, fonenan'ny fanamasina, manana fanamasina. Amen ve? Ary tsy voarefy io fanamasina io ry havana raha mieritreritra na ohatra ny ahoana sy ny ahoana, fa sady mahafantatra ny ao am-paosinao io no mahafantatra ny zavatra any an-danitra. Amen ve? Mahafantatra ny zavatra 3,000 kilometatra miala eo amin'ilay misy fanamasina, ny fanamasina. Amen ve? Ary mahafantatra ny 2 metatra miala eo aminy na 50 centimetra miala eo aminy. Izany hoe manana fahefana lehibe mihitsy ity vady ampakarina tandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ary misy rafitra olombelona io fa tsy sary. Lazao kely eo akaikinao, sary matsy mahazatra anay, vongatsary. Manina? Sary vongany. Lazao kely eo akaikinao, zany hoe sary vongany. Misy sarim-behivavy, misy sarin-dehilahy fa mivongana. Ay jereo kely sarin-dehilahy, sarim-behivavy. Lazao kely eo kely tena tazan-davitra be mihitsy ry zareo fa mibonjana amin'ny masony, sa vorona ny orony, tapaka le orony le anankiray ndry mampalahelo. Jesosy moa zany dia eo mahafinaritra. Tsy hitanareo le Jesosy iny dia misy olona mijery azy dia misy le olona etsana mahazo an'lahy zany aho. Ovilona teo tanadaly teo le moperiny fa tsy ateto aletsy, ampidino aletsy fa laky efa nampidiniko tary.
nampidimika laterena dia hozy leraka tena iala mihitsy ve ao tena tsisy tsony alesy jereka lavoka fa na tsisy la sidro tena tsy afaka tsony amarina mafotany mafaty mba ameo rebanina any afa tena rehefa tifitra ny masoandro tena ohatra mbola velona ihany azy zany nareo tena hitanao ve vakika ela sary dia lasary behivavy Deuteronomia toko faefatra figo hoe Deuteronomia toko faefatra andininy 5:10 galo fa mbola tsy mahita zareo rehefa mbola voa Deuteronomia toko faefatra andininy 5:10 aoara mahita daoly Deuteronomia toko faefatra andininy 5:10 miara mamaky toko sy andininy aloha rotelo tsika rehetra Deuteronomia toko faefatra andininy 5:10 miara mamaky zay mahita rotelo amin'anaran'i dia Jesosy tandremo tsara ny fanahinareo fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah taminareo tao amin'ny afotany Horebo fa ndreo manao ratsy ianareo ka manao sarin-javatra voasikotra ho anareo arak'izay eni-javatra na inona dia sarin-dehilahy na sarim-behivavy mazava ve raharany baiboly izay entin'ny olona rehetra na aiza izy na aiza raharany soratra masina io tsy mahazo manao sarin-dehilahy tsy mahazo manao sarim-behivavy na miresaka aminy fanohitra amin'izany ty reny be ty lery amin'le lazaintsika ty amin'le tanàna goavana beo fanohitra amin'izany fa zay aleanao isaky ny ray metatra isaky ny ray dingana dia misy sary mitafitrano rehetra sarin-dehilahy sarim-behivavy ary namparitany eran'izao tontolo izao hoe io ny sarin'ny Jesosy nareo io Jesosy miresa aminy io mamany dadany tsy nahazo toerana lazakely le akaikinao hoe so ihany fa tsy teo tsika dia asainy miresaka amin'ilay vongana mamelany eloko raha vongana dozy raha vongana mba ampidinao dia avelako ny eloko elahy ahoanany tsy nivelona ve ny afaka mela eloka noho n'ilay sary vongana e normalna ve sasa tsy normalna tsy normalna mihitsy zany kanefa izao tontolo zao manaiky an'izany hoe asio sary vongana areo hosolo tenan'izay vavanay tany Babylona tamin'ny andron'ny Daniel mazava be zany amin'izao fotoana izao mazava be tsy tonga saina ny olona le olona mivavaka ao aminy mahita an'le sarin-javatra ndre kiala marisy maro ty kiala marisy maro teo vazivazin'ny olona tsy afenina aloha fa tena malasa dalan'ny sain'ny olona nireny zay ny lazay baiboly teo lasa tonto tanteraka ary tsy mahita ny avisy havanana amin'ny baiboly satria zavatra mifanohitra amin'ny baiboly ary tenenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny anaran'i Jesosy no anaovana ihany ty nefa mifanipaka be raha olombelona ohatra hoe Filibert Tsirana président Filibert Tsirana zao antany any Mazanga nataony zareo ny sariny ino misy teo buste eo ampovoan'ny arabe fanatrika amin'ilay trano be ny fivondronana tsisy miarahaba azy eo petraka eo fotsiny hoe io ny président voalohany teto Madagasikara tsy misy olona miarahaba azy eo na kely azy raha tsangany ery zao ny sariny ranavala tsisy iarahaba azy eo fa dia hoe noho ny hoe iozina mpanjaka vavy teto dia mipetraka eo satria tamin'izany mbola tsisy sary dia natao sary vongana le izy ka tsisy idirana izay amin'ny fivavahana fa nampidiriny reto Babylona reto tao anaty fivavahana ao amin'ny mpiangonana ny sary hatramin'ny zaza kely popety rehefa tonga amin'ny 24 alina dia ty Jesosy ty izy popety madiny sina mazava sasy mazava dia jereo raha tsy mahazo toerana ny faharatsiana rehefa 24 alina misokatra daholo ny épicerie misotro toaka ny olona satria natao popety ny dehilahy koa amin'izay mazava sasy mazava 24 alina ny sotroko toaka voalohany tao amin'ny fiangonana faravohatra nentin'ny ankizy taritarika tao amin'ny quartier zay ndao satria voafekte teto Antananarivo ny ray aman-dreny
taona 24 dia nierana tamin'ny ray aman-dreny za mandehany ianao anaka fa tsy fantatra zay efa any daholo zanaky ana zany dia tonga tany dia ay ao anatin'le trano fiangonana ngeza be eo misy tarika hoe ato ekady fotsy ato zao dia samy mitondra toka daholo tso dia ary aloha ary misy tranonomby kely natao ohatran'ny sapin sy anyreny dia mandalo eo daholo ny olona rehetra dia betsaka notsika izao ny ankizy misotro toka lamesa hoany dia tsika mbola tsy mandray fa tonga dia ty daholo raiso daholo ty rehefa mandalo anao dia misotro toka zay aonao zay baiboly rava Babylona lehibe vakio indray mandeha le 20 amin'ny fotoana mampiseho ny famantarana fa ho ravo Babylona dia mitsangana ny zanaka sisa vakio 18-20 miaraka Apokalipsy toko 7:20 akaloha miaraka mamaky an'izay tsika Apokalipsy toko 7:20 ao ary miaraka mamaky amin'ny anaran'i Jesosy mifalino izay zavatra nanjo azy ianao ry lanitra sy anareo olo-masina sy anareo apôstôly ary anareo mpaminana fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. Amen. Famantarana lehibe indrindra ny faminaniana izay nambaran'i Jesosy Tompo dia ny faharavany izy ty Babylona ary ny hamantarana azy dia mitehaka amin'ny lanitra ny fahotany. Ao zany fandravana ny didin'Andriamanitra dia tsy lona hafa sy ny fitondran-tena adala aparitany ataony zareo sady aparitany ankeran'ny tany. Inona ny porofo anankiray manaraka fa ho feno ny fepetra amin'ny fiverenan'i Jesosy. Hira anankiray.
sy toerana ngala alleloia. Mazava ve le zavatra resahana teo miaraka amin'ny sarisary dia vao mahay mazava. Ty tapany faharoa ty zany a décisive, ampisaraka mazava ny maizina sy ny mazava, ampisaraka ny hovonjena sy ny hovery. Anareo izay maheno an'izao fandarana izao, nareo izay manatrika, tokony isy fanapa-kevitra aminareo androany, satria mahalala inareo. Manomboka vity ty tapany faharoa ty dia sokajiny olona mahalala ianareo. Tsy afaka miteny tsony hoe tsy mahalala zay ka ho tsarainao amin'Andriamanitra, tsarao amin'izay tsy fahalalana zay. Fa ny olona le tsy mahalala zay le any zay momba azy sy Andriamanitra. Fa androany a sotra n'Andriamanitra fa mbola manana fotoana kely fandehanao mariazy ary rehefa avy eo mavesatra be ny mariazy any, dia zany natsony zareo mila décision. Isy sambatan'olona raha ohatra renao tsy nanapa-kevitra androany dia manaraka anao foana ny zavatra resahana eto androany io, mpanao izao ny sainao. Eny ary ny resantsika farany teo parany le amin'ilay fitsarana amin'ny Babylona dia misy Apostoly, misy Apostoly. Ny hojerentsika zany hoe ovy ny ovanim-potoana io hoe tsaraina izy dia misy Apostoly aty amin'ilay vady ampakarina. Ny fahafantarana an'izay ampiova ny fijerinao an'Andriamanitra. Ny Apostoly resahana ny vakina tao amin'ny 18-20 hoe tsy le Apostoly tamin'ny voalohany fa le Apostoly aty amin'ny farany. Ka ny hamantarantsika azy dia nietsika ataon'izay voalaza ao anatin'ny Baiboly, nefa mietsika le olona fa tsy mahafantatra izy hoe voalaza ao anatin'ny Baiboly, fa amin'ny Baiboly no mampahafantatra an'izay mamaky azy hoe io etsika amin'seho io dia ity voalaza ao anatin'ny Baiboly ity. Koa satria talohan'ny voan'le etsika izao vakitsika rehefa avy eo dia efa fantatra mialoha la izy. Marina ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra tsy manao na inona na inona raha tsy mampilaza ny ampaminany mpanompony. Hojerentsika aza eo amin'ilay le vehivavy toko 12 teo hoe aiza ho aiza amin'ny rafitra zareo reo itsika amin'izao fotoana izao, amantaranao izay tokony ataonao, na hitsipaky ny mialaina ianao dia mandeha, na hanolo tena ho an'i Jesosy dia atao batisa. Apokalipsy 17 fohy dia fohy ty fampianarana ity. Apokalipsy 17 ny fiangonana moa zany dia tsy maintsy misy mpitondra, tsy maintsy misy voantso hitantana. Ohatra zay ohatra ny Apostoly zao mpitondra fiangonana izy. Traka vetivety tsika ovaka itsika eto zany dia misy kody tendrombohitra tandroka ao anatin'ny Baiboly zany. Ny tandroka dia mampiseho olona lehibe. Ohatra zany hoe présidentsika zao tandroka sa kiraro, président république tandroka sa kiraro, tandroka. Ny président ny FJTSA7 président, raha vao président zany dia inona daholo? Tandroka. Ao anaty Baiboly ny lehibe andry zareo reo dia tandroka ny ampisaino azy, kôdin'le izy. Ohatra ny hoe Davida zao tandroka. Dia misy ao amin'ny boky ny faminanian'i Daniel dia hoe nahita tandroka kely aho izy, niteny zavatra mihoapapana ary anova ny lalàn'Andriamanitra io tandroka kely io. Dia mba hahafantarana an'ilay tandroka kely dia nijerena le lalàn'Andriamanitra hoe niova sa tsy niova. Le lalàn'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly dia nakany amin'ny librairie, afaka makany amin'ny librairie ianao mijeren'le izy hoe ameo didy folo hoe azafady mopera, mahafinaritra mopera, sympa.
aiza ny didy folo dia nijerena dia ampitoviana amin'ny baiboly amin'ny Exodosy 20 didy folo daholo izy hoy izy anaty baiboly hoe ny didy folo dia amin'ilay boky kely vidinany amin'ny imprimerie librairie misy ohatra hoe ny didy folo fa rehefa vakiana ilay izy tsy mitovy didy folo samy hafa fa samy misy toko sy andininy Exodosy 20 na ao anaty baiboly na ao anatin'ilay boky kely amidiny amin'ny imprimerie na librairie d'église. Io tandroka io ny resantsika izao. Resahan'ny pasteur para ny tapany hariva ilay Daniel lazaiko anao teo fa ilay tandroka hiasa farany na hoe ny tandroka farany avy any amin'ny zareo. Iza le tandroka farany avy any amin'ny zareo dia rehefa tonga izay tandroka farany izay dia tsisy tandroka tsony ao aorinany. Tandroka iza azafady inona moa ilay tandroka? Inona ao anatin'ilay fanjakana? Lehibe. Dia fantareo izany ny tandroka ry zareo. Ny tandroka ny ao amin'ny le fanjakana resantsika ity zany. Mazava sa tsy mazava? Vakitsika ny 17. Apokalipsy 17. Io Apokalipsy 17 io dia milaza an'ilay vehivavy janga. Ery ambony ery misy soratra manjo manao hoe ny amin'ilay vehivavy janga dia Babylone izay ny taingina ny bibidia mivolonjaka. Bibidia égale biby égale la firenena. Bibidia égale la firenena tsy tandalana. Inona ndika izany ohatrany hoe barbarianina raha mifilaza azy. Mitafy mitaingina bibidia, mitafy vehivavy janga, fiangonana vehivavy dia Babylone izay mitaingina bibidia, mitafy volonjaky. Mitafy uniforme ny akanjony zany rehefa parady izy ofisialy dia volonjaky. Inona ny lokony zany? Drehatra. Rehetra zao rôzy, drehatra. Itsy koa rôzy. Fa le izy tena mena. Efa nahita ve nareo? Efa nahita ny mpiandraikitra amin'io mitafy an'ilay jaky? Le menamena be reny? Ohatran'ny farafaratsiny le sazubola sa inona ny anarany reny? Fa rehefa ofisialy ny akabeazan'le ambanimbany taloha le zokony indrindra no manao azy. Dia amin'izao zany a nomena an'le ambanimbany fa le zokony indrindra manao tsotsotra, manao simple zay. Mitafy izy an'io zavatra io. Zay no ny somary taloha tamin'ny efa mifoavo mipotra. Dia nasiana resaka kely izy io satria ny malagasy tena tia jaky mena. Tia mena, kasine mena, tiserta mena, bakiraro mena. Manao baolina ny zoera dia mena. Dia tamin'izany zany mbola vao nanomboka ny fiangonana mbola vitsivitsy noho izao aza dia nilaza hoe tsy misy lalàna akory ary le manao akanjo menamena fa isan'ny tsara ny menamena. Ary rehefa manao menamena dia ohatra manao signal zany hoe jereo ah. Azonao? Raha mandeha amin'ny arabe be dia be ny olona dia izy inona ny ireo marikena ny olona? Ny akanjony. Ka izay manao menamena ny manitona maso. Dikan'izany mandeha izy dia hoe jereo ah. Manao satroka mena, inona dikan'izay? Hitanao ve za zao mandeha zao? Ohatr'izay le izy. Jery an'ilay lehibe an'zareo zany tsika dia ny vanim-potoana misy azy. Apokalipsy 17. Eo zany le vehivavy zany fiangonana général dia tangina bibidia izy mitaingina bibidia firenena le resantsika io mivolonjaka. Vakina pasteur andininy voalohany hatreo amin'ny andininy 5. Apokalipsy 17 andininy voalohany hatramin'ny 5. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy 7 izay nanana ny lovia 7 dia niteny tamiko nanao hoe avy aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny ranomaro. Dia ilay nijangajangany mpanjaka ny tany sady nataon'le ny diovainy fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Dia nentiny tamin'ny fanahoany any hevitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolonjaky feno anarana fitenenany ratsy sady nanandoha 7 sy tandroka 10.
Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy jaky, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, sady ny tanakapoaka volamena teny an-tanany, feno zava-betaveta, dia ny zava-maloto momba ny fijangajangana. Ary nisy anaratra voasoratra teo amin'ny andro nanao hoe zava-miafina, Babylona lehibe, reny ny mbijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ary hitako fa traka kelitsika. Io fahitana io zany a dia fahitana ny foibe ny zareo any. Rehefa mivoaka izy dia manao le parady reny ohatra miseho ofisialy, dia tamin'ny fotoanany dia manao an'io daholo ny staff rehetra, ny rafitra rehetra. Ino tsara ty? Amin'izao fotoana izao tsy miseho amin'ny otsony izy, fa tonga dia fantatry ny io satria mianaka be ety ambony tany mandinika baiboly, dia tonga dia fantatry ny io hoe ary tory zareo reto no mahafeno n'ity vehivavy ity. Azonareo? Dia no vany simple le izy rehefa fotoan-dehibe ho vany simple, fa le mirentirentsiany reny fotsiny ohatrany hoe haingo-piangonana mba ho tonga ho jamba ny olona. Mazava? Dia jereo tsara koa zany ty fitakitefany lazaiko tamin'ny radio. Ino tsara ty anaka? Misy tenin'i Jesosy manao hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazany tsara ty, dia zay mino sy atao batisa no vonjena. Vitsy maro no antsoina fa vitsy no vonjena. Eto ny lalana makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka vitsy no tafiditra. Mazava teo? Jesosy no mametraka an'io hoe ety vitsy no vonjena. Zay atao batisa zany vitsy. Dia mba hialan'ny fisainan'ny olona zany tenin'i Jesosy zany, sy ny tsy ampianarana ny olona ny filazany tsara mandrakizay tena marina, ahafahany miditra ao anatin'le lalana ety, dia novana ny fampianarana. Hoy izy, hoy Jesosy, mampianatra izy zany, Jesosy dia nilaza hoe zay atao batisa no vonjena. Ka raha tsy miova tahaka ny zaza ianareo dia tsy azo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany anaka, eto ny zanakareo, na nomena vava, na inona na ino, dia atao batisa araka ny tenin'ny Tompo. Dia tonga ilay zazakely, za manao batisa anao anaka, tena ray amin'ny anaran'ny roa ary ny telo, amin'ny anaran'ny ray zanaka. Dika izay vita inony ty? Vita batisa le zaza. Zay zaza rehetra izay lazaiko tanaty baiboly hoe toa vita batisa daholo ingeo any olona rehetra. Dia ny anton'izay anamelohana hoe mandanga Andriamanitra, tsy vita batisa dia voavonjy daholo, ka ny zanatsika rehetra zany voavonjy daholo, fa tsy vitsy zany ny voavonjy, fa zay vita batisa no vonjena. Dia maheno zany ny olona dia tsy mianatra baiboly tsony, fa raha maheno antiona hoe zay misy atao batisa no vonjena fa atao mpianatra ianao, dia lasa mianatra baiboly izy. Dia rehefa atao batisa izy dia fantany. Dia ozy ny ary hoe vitsy, tsy vitsy no atao batisa, fa ny maro. Vitsy zany ny very, fa ny maro voavonjy, satria vita batisa. Amena ty zaza zao vita batisa dia amena sertifika, asiana sariny ao. Dia rehefa lehibe izy, hitanao zany fa za vita batisa, io ny sariko, dia io ny anarako, io plaky io nomen'ny pastera be anay. Vitsy no vonjena, fa zay minitra atao batisa no vonjena. Ka raha tsy miova tahaka ny zaza ianareo dia tsy mahita fanjakana, tonga dia natondy. Resy lahatra na navadiny indray le 7 isan'andro, isan-kerinandro, isaka amin'ny andro 7 ianareo dia mankaty am-piangonana, mana-masina ny andro 7. Dia nataon'le izy latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabata, lahady. Ozy ny tompo amin'ny andro 7. Raha manao ny andro 7 ianao dia tahina ao latsinainy tsika manomboka miasa, koty io latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady tsika tsy miasa. Ozy ny baiboly aza miasa amin'ny andro 7, sady mitandrina ny andro 7 izy vita batisa le olona, kanefa lasa adala fitondratena daholo. Ary miresaka amin'ny sary vongana lahy, sary vongana vavy.
mandray fanasan'ny tompo amin'ny fanatsy mendrika. Olona tsy vita batisana saina mpandraisana fanasan'ny tompo. Dia isan'andro indroa isan'andro intelo isan'andro misy laklosy milaza fa misy cortège mitra olona vita batisa tamin'zaza nampinanana io zany tompo. Raha mihinana nyty tena ny tompo tinga anareo ozy izy amin'ny fanatsy mendrika dia isy aretina azo anareo ary maro no efa odimandry. Dia enoy foana ny laklosy fa ao anatin'ny herinandro ny talata ihany ony tsy maneno. Marina zasa sy marina. Ary atao mampalahelo be mihitsy resy laklosy. Ka olona vita batisa sy mitandrina ny andro fafito ny maty. Dia alatsaka ao am-pony rehetrarehetra mihitsy fa olona mitandrina ny andro fafito io ary vita batisa tiany sertifikany tamin'izy mbola kely moa ty. Dia ohatrany maninona ozy izy ny baiboly mamarika ny any amin'ny marina lasa tsy marina. Aolany kely fahalalana ozy ny soratra masina dia mitondra fahaverezana ho azy. Mazava sa tsy mazava? Reo olona vita batisa tandrina ny andro fahafito tsy mahay hoe aiza ny galatianina ary aiza ny efesianina inona ny voalazan'ny Jaona voalohany tsy mahay an'io izy. Fa rehefa makany ampiangonana amin'ny andro fafito ka mihinana an'ilay zavatra men'ilay pasterany tiany nididy lasy ty dia milamina. Ka ekena hatramin'ny mariazy rehefa lasa milany tonga eo. Efa naipondry zareo moa zany nanapa-kevitra ka dia feno fahasoavana izy ka avy lisany ety. Hitanareo le adikile fanina ny olona. Avy eo anao sabata mitsanga ny paster para ny sabata riavana. Dia andro fafito amin'ny herinandro amin'izany atao hoe sabata zany amin'ny fitenin'ny zareo fa dia amintsika dia hoe sabotsy io. Dia ozy ny olona sabotsy nao ninona ambany lalàna ianao fa lahady no izy. Andro fafito amin'ny lahady satria ny latsinainy manomboka ny andro herinandro dia ilay fafito zany ny lahady. Zany izy ary zareo daholo ny olona raha tsy mivavaka ny andro fafito fa nareo sabata zany rafitra amin'izay le izy. Rehatra amin'izay le zavatra napetraka tao amin'ilay olona miaraka amin'ny fanasana. Zay. Niankana be nareo zany. Mazava sa tsy mazava? Fampianarana mbola tsisy nitondra nefa ao anaty baiboly. Famoaka-hevitra soratra avy amin'ny tompo zany. Aitsika zao paster. Apokalipsy 17. Ity 17 ity zany ny hamaritra ny hoe aiza ho aizitsika amin'ilay hoe ravarava Babylone. Fakio paster nanomboka amin'ny andinin'ny fahafirinao tao. Andinin'ny hatramin'ny fahadimy le farany teo. Fahenina ary miaraka mamaky miaraka amin'ny paster ary tsara mivaky teny. Apokalipsy toko 7:10 andinin'ny fahenina. Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny ranon'ny olona masina sy ny rano martioran'i Jesosy. Koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Ary olona ianjely tamiko, nahoana ny gaga ianao? Izao ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny raha vehivavy sy ny bibidia mitondra azy izay manandoha 7 sy tandroka 10. Ny bibidia ilay efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo zao, nefa efa hiakatra amin'ny lavaka tsy hitanono izy ka ho lasa any amin'ny fandringanana. Ary ny monina ambony tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana hatramin'ny nanorena zao tontolo zao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao, nefa mbola ho avy indray. Io zany ilay organisation amin'ny ankapobeny, ilay fohy be mitantana. Miditra amin'izay mitandroka zany dia ilay mpanjaka, ilay ho lehibe eo amin'izareo. Ny le Babylone, le tanàna le atao hoe le vehivavy egal fiangonana. Dia ho jerentsika amin'izay zany nitandroka le lehibe amin'ny fiangonana manazava izy eo amin'ny andininy 7 tafiditra ao anatin'ilay hoe fampianarana mbola tsisy nampianatra. Dia nitony izy tao dia menan'ny Apostoly le izy mba hoentina tsisy nampianatra nefa ao anaty baiboly. Indininy 7 miara mamaky tsara tsika paster. Apokalipsy toko 7:10 andininy 7. Indro ny hevitra izay misy fahendrena, ny loha 7 dia tendrombohitra 7 izay hipetrahan-dra vehivavy. Loha 7 tendrombohitra 7 hipetrahan-dra vehivavy. Vehivavy egal inona misy tao? Fiangonana. Dia tendrombohitra zany loha sy tendrombohitra mitovy ihany.
tendrombohitra fito galina loha fito. Tsy zay izy. Firy ela izy teo? Loha fito sy tendrombohitra fito. Ny andininy fahafolo. Ary mpanjaka fito reo. Oka, le tendrombohitra sy loha zany azavainy fa inona? Mpanjaka fito. Firy le mpanjaka? Fito. De jereo amin'izay ny filarany. Lasarintsika pasteur. Efa lavo ny 5. Fa maty ny dikan'izay. Fa ny iray mbola eo ihany. Misy anankiray ao, 5 maty, mbola misy anankiray ao. Ary ny iray koa mbola tsy tonga. Ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny biby dia izay teo ihany, ary tsy eo zao, dia izy no namany 7 mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana. Mazava verana vavy. Vakio indray mandeha miaraka re. Roa telo. Le tonga le fanazavana pasteur andininy fa 7. Apokalipsy 7:7. Miara mamaky roa telo. Indro. Indro ny hevitra izay misy fahendreny. Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay ipetrahan'ny vehivavy. Ary mpanjaka fito reo efa lavo ny 5. Stop. Loha fito, mpanjaka fito. Amin'ny fiteny pastera fito. Hitantana ny le tantara, le tanàna. Mazava sa tsy mazava? Lehibe ao zany io. Ka prezanteny tsara. Ny 5 efa tsy ao. Zay izy? Zay. Efa maty ny 5. Zany hoe tamin'izany zany Jaona nafantatra hoe rehefa misy 5 maty amin'le tandroka dia voalaza ao anatin'io. Dia vita le 5 dia ahoana le anankiray? Ny ray mbola toizy. Ary ny iray koa mbola fa ny iray mbola eo ihany. Zany hoe tamin'le 5 maty dia nisy fahaenina anankiray mipetraka teo andimby azy. Tonga dia tsorina ny fanazavana. Tonga dia tsorina. Vatikana io. Ary ny sekret ny zavatra iseho mialoha eo amin'ny tandroka, eo amin'izay papa ifandimby ao ny lazain'ity Apokalipsy 17 le milaza hoe ravarava Babylone. Zany hoe le fandravana amin'ny Babylone io zany miankina amin'ity tandroka fito ifandimby ity. Mazava sa tsy mazava? Ka ny 5 lasa efa tsy ao intsony le efa maty. Nanomboka vakitsika ne pasteur le papa voalohany maty le 5 ao anatin'le 5. Izy ny voalohany? Pio 11. Pio 11 tamin'ny 1929 izay izy. 1922 à 1939 izy ny nanjaka. Papa Pio 11 tsy manaratsika fa histoire resahana. Amarina ny Apokalipsy. Izy hoe le papa voalohany? Pio 11. Pio 11 1922 1939 ny farany. 1939 maty tandroka kely anankiray. Tandroka kely faharoa? Pio 12. Pio 12 1939 ndray izy ka hatramin'ny 1958. 1958 tapitra amin'ny tandroka faharoa. Maty izy zany. Ao, maty. Fahatelo zany. Kaloha, maty. Maty izy zany tamin'ny 1958. Kaloha, maraka ve nareo ranabavy? Maraka, rahalahy maraka. Milaha mijery an'le tandroka fahatelo tsika. Ao ary. Jean 23. Nanomboka tamin'ny 1958 ndray izy dia maty tamin'ny 1963. Jean 23 io. Kaloha mbola manofy. Ao, tandroka faefatra. Faefatra Paul 6. Paul 6 zay fa nahita an'izany. Tamin'ny 1963 izy nanomboka nandray fahefana. 1963. Dia maty izy tamin'ny 1978. Iza ny anarany? Paul 6. Paul 6. Ie, mazava zay. Firy zay? Efatra zay. Firy moa le tao? 5. Le fahadimy aza. Fahadimy Jean Paul 1er. Jean Paul 1er. Dia nanomboka nitondra izy 1978. Dia maty tamin'ny 1978 ihany izy. Ny fohy andro io. Fohy andro. Tena kely balitika. Tandroka firy le voalazan'ny Daniel, voalazan'ny Jaona mpaminany ao amin'ny Apokalipsy? Ny 5 efa lavo izy. Enjany zany ny rahalahy. Zany ny Apostoly ny maminany. Ny amin'io Babylone io izy tandroka 5 maty. Izy nefa mbola tsy nahita ny tena hoe fahefana io. Efa tao ihany maromana azy fa le romany vadika fivavahana antsoina amin'ny anarany hoe CATOLTHOLIC. Iny tsy nresana tato fa azotsika resana rehefa avy eo. Firy zany le tsy ao ntsony? 5 efa lavo. Ina lavo. dikan'izany hoe tsy ao ntsony efa lavo. Efa lavo. Nodimandro.
miditra am'izay tsika ny fahenina. Ny fahenina le hoe ny ray mbola eo ihany i Jean Paul II. Jean Paul II nanomboka nitondra izy tamin'ny 1978 io ny tena vedety io, ary maty izy tamin'ny 2005. 1978 izy ny voaositra hitondra tandroka kely izy. 2005 izy vao nandao an'ity taniny ity any amin'izay andehanany any. Iza ny anarany? Jean Paul II. Fantatry Madagasikara izy io? Fatany tsara. Efa nankaty izy io? Bonjour papa. Tena sina boulevard papa Jean Paul II. Iny avy any aiza izy iny? Nosy vavaka? Kazomanga manitsy mivoaka aty Korondrano. Kazomanga? Kazomanga. Saiza. Ka le nosy vavaka iny dia makareny ina. Makany Alarby. Alarby. Alarby tsy miverina iny tonga dia ta. Mazava ve kana? Firy ny lavo? 10. Fa firy le mbola eo? Fahenina. Eo tsika izany zao tsika. Miditra ny fahenina. Lasa ny fahenina, miditra ny fafito. Vakio ny Baiboly. Le fafito hoe rehefa tonga dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Benoît 16. Benoît 16 le fafito. Jereo faminaniana rehefa tonga izy dia mitoetra kelikely. Nanomboka 2005 izy nitondra dia tapitra tamin'ny 11 février 2013. Nanao démission izy. Izay le hoe mitoetra kelikely. 2004 izy niditra? 2005. Dia 2004 izy nijanona? 2013. Dia nanao démission. Fantaro fantaro tsara zao. Fa ny olona tandroka mitondra fiangonana tsy mahazo ny démission. Fa tsy maintsy maty vao miala eo. Zany re mandeha ny tsapan'ny zalahy reto. Reo mama reto zao zaho metraka démission raha lafa reraka tena fa za foana hatramin'izay nareo za mba mamelaraka maekeo. Sy ahany zareo. Fa ahoana kosa tsy avelanareo fa reraka nitandroka tsy mahazo ny démission e. Mazava sa tsy mazava? Janonako. Vetivety le rahalahy le tandroka fahenina. Fafito iny. Vakio indray mandenga le izy pasteur. Le Apokalipsy toko 7:10 manao hoe ary mpanjaka fito reo efa lavo 5 fa ny ray mbola eo ihany. Jean Paul II iny. Ary ny ray koa mbola tsy tonga. Ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Benoît 16 tokony fafito io zany. Fafito iny. Fafito. 9:10 ary ny biby dia izay teo ihany ary tsy eo zao dia izy nama amin'ny fito mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana. Lasa valo zany le tandroka amin'ny faminaniana fito. Ny réalisation valo nefa fito ihany. Satria le anankiray nijanona. Iza le nijanona? Benoît 16. Dia niditra le anankiray ity sady klasy ny fafito izy nefa fahavalo ihany. Azonareo? Nameno an'ilay fafito ny démission izy dia mitondra titre 7 izy nefa atao ambadika 8 ihany. Mazava io? Oviny 8 io nijanona niditra teo? Niditra nanomboka tamin'ny 2013 izy. Trakanareo nge dia aza vaiko e. 2013 tonga ilay fito, le fafito, le 7e. Ny 7e papa fafito zany anankifiry. Roa raha zay filarany azy. Ndray ny démission ao ihany izy fa tsy miasa tsony. Fa le anankiray ity niditra fafito nefa fahavalo numéroany. Atao amin'izy tsy maintsy atao fafito izy satria firy le faminaniana. Fito. Nefa tsy afaka mitondra an'ilay fafito fotsiny izy satria olona be zao izy miakatra eo fahavalo. Fito mahavalo azy. 2013 izy no mipetraka eo. Eny hoe amin'izay ary. Azafady pasteur aparany. Rehefa tonga ve le fito mahavalo mbola misy tandroka anankiray mipotra sa tsisy tsony? Tsisy tsony. Tsisy tsony. Dikan'izany rava ve zany lay Babylone sa tsy rava ao amin'ilay fafito mahavalo? Ohatra ny eo satria tsisy tsony. Tsy hoe tsy naminany tsony ny fanamasina. Fanamasina maminany foana fa tsy nahazo tsony ry zareo. Tapitra eo amin'ilay fafito mahavalo azy. Dikan'izany mirehitra ny jiro mena nge zany. Na hoe jiro maitso hoe afaka mandeha atao batisa amin'izay no rehefa mirehitra ny jiro mena, ny jiro maitso.
enjana ani zany amintsika zao mitateraka le faminaniana anankiray hoe teo ihany le fahafito nefa tsy ohatsonyndray dia miniditra indray le anankiray fahafito fa izy mahavalo azy vao nahitany eo dia nidradradradraiko eran-tany averako aloha iny fa ny zava-mahagaga miaraka amin'ny totony le apôstôly fito mahavalo sy le apôstôly Benjamina le amarana amin'ny 18-20 hoe asio apôstôly aingana araky ny faminaniana fa tsy hoe araky ny toko sy andinina asio apôstôly aingana dia nosorana apôstôly zay miarany totony zay sy fito mahavalo aoriana zay tsy isy tsony tapitra eo amin'le fito mahavalo ny faminaniana vao tonga eo zany dia miditra ny 19 ravantsena 17 feny le fito mahavalo amin'ny 18 mandeha ny fitsarana amin'ny Babylona zay pasteur zay petraka amin'ny fito mahavalo milatsaka amin'ny fitsarana avy any an-danitra fa ravarava io latsaka amin'ny faminaniana ty hosotro faminaniana ty olo ty mba hipetraka amin'ny mpaminany sy apôstôly ny vady ampakarana eo tsika izao fampianarana ao anaty baiboly mbola tsisy mitondra nomena ny rahalahy Benjamina nanomboka trany amin'ny batisa ny fanamasina mandra-pahatonga amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry amen ho an'i Jesosy atreto zany fahafantarako azy mora azo kely izy latsaka tamin'ny 2012 paska tao ampabe maso amanarivo ny olona mivory tamin'izay manao hoe hosory apôstôly pastera Benjamina samy tsisy nahalala zay hoe inona ny antony fa dia hoe hoy izy ny ekipa tao niara tamin'ny fotoana aloha zay ny alohan'ny hiditra tao amin'le efitrano malalaka dia nivavaka tao amin'ny efitra masina efitra fisainana tao zay maromaro zay dia fanasa tongotra tao dia mivavaka tao dia latsaka tao mifanamasina dia natsapa mitsy zay hoe fampijery ahoana dia ohatrany samy fanao an'izao dia nisy fampahirezana be nety ny fanamasina alalina zay vao tafavoaka tao iseho amin'ny fiangonana ao anatin'ny efitrano lehibe paska ny andro latsaka azy tao anatin'ny vavaka izy iny pasteur sy diso tamin'ny iraky ambe folo sasan'ny alina teo eo teo eo latsaka ny faminaniana avany tso hosory apôstôly rahalahy Benjamina niorona ny adoaka ino zany ahoana dia ahoana sy ny sisa dia natao amainina le izy raha va amin'ny fiangonana samy tsisy miresaka apôstôly zany ahoana apôstôly za tsy apôstôly fa mbola voateny fotsiny zany dia ino tsara tena tsy maika mihitsy no hosorana apôstôly tsy fantatro ny dikany pastera fa dia niaraka teny foana niodikodina teny foana dia ny zavatra nitranga raikitra ihany le fanosorana apôstôly nefa nilaza ny tompo hoe tataka an'izao no ataonareo atosy atateraka ny sitrapoko amin'ny apôstôly dia zavatra mahagaga koa mifanaraka ohatr'izay koa zay ilay fampitony le mahavalo azy sy le rahalahy Benjamina kely ameno mibanga ritra amin'ny fiangonana ny olona masina vady ampakarana 23 firma izy 23 mars 2013 miakatra amin'ny lapa za tsisy olona mametra tanana zay fa misy ny zavatra nataon'ny tompo hoe zao no ataonareo gaga ny olona nahita ny rahalahy Benjamina ohatra tia ny bean'ny tongotra latsaka le fanamasina feno ny apôstôly fito mahavalo feno aorinina n'ilay fito mahavalo tsisy tandroka kely tsony io ny farany nampidirina le faminaniana amin'ny 18-20 ampidiro aingany ty dia miaraka fandravanan'ny Babylona vady ampakarana taritina apôstôly sy mpaminany rafitra rehetra miaraka ao zay mino sy atao batisa navonjaina mazava zay io tantara io manomboka amin'ny apôstôly zany le tantara mefara amin'ny apôstôly ny apôstôly ihany ny fantatra Andriamanitra izy no manendry an'io
ny pastera mety tendren'ny komity ekeny zany, ny evangelista mety ekeny ny asa vitany mety iny, fa ny apôstôly zany de tena hoe sasy-garite, zany hoe an'Andriamanitra manokana io na ny devoly. Ny fampianarana ozy ny tompo hoe ny apôstôly de olona natsona hitondra fampianarana mbola tsisy nampianatra nefa nao anatin'ny baiboly. Zao ny zavatra ataony, tandrina ny didin'Andriamanitra sy finoan'i Jesosy miteny amin'ny teny tsy fantatry maminany, miaraka amin'ny reto rafitra reto kosa tondra fampianarana koa izay mbola sy nampianarany olona angamba amin'ny lafiny nay, fa fampianarany diso. Apôstôly sandoka no entiny, fampianarany diso, baiboly ihany ny entiny. Fa ny tompo tsy mahalala afa-tsy ny hoe niainga tany Israely tao a Jerosalema, Jesosy sy ny mpianatra, de mamarana n'io tantara io Jesosy sy ny mpianany apôstôly, mitondra ny vady am-piakarana izay velona amin'ny andro isehon'i Jesosy. Tsika zao. Amen. Mba mahafaly anareo ve zany aloha? Amen. Zany io. Atao batisy ianao. Atao batisy ianao. Mety mahafaly anao ato, atao ato. Tezitra ianao rapitso de miala. Afaka miala ianao. Na ozy ianao any amin'ny evangelika, ndana. Ozy ianao ary amin'ny malalaka e. Fa soratra masina sy ny ositra hita eo, maharitra mandrakizay. Roroa ny sain'olona, mbola atosiko kely mba haresy lahatra anareo tsara, ary mety hampiroroa ny sainy zay mihainao tsika hoe ratsy fanaza amin'ny mpitoriteny zany. Fakitsika ny Marka 16. Marka 16. Rehefa hiakatra Jesosy dia namepetraka ny mpianatra izy hoe izao ny tokony ataonareo. Any amin'ny fiandohany io, alohan'ny akaran'i Jesosy dia efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra, dia ity anankiray ity zany ohatrany hoe ny afatra farany ao anatin'ny totalikevitra izay napetraka Jesosy. Toko faha 11 andininy fa vakitsika ny andininy fa 12 sy 19 hatrany amin'ny 20 9 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Pastera. Apokalipsy Marka toko faha 12 andininy fa 7. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demoni 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandreaza fa velona izy, sady efa hitandra vehivavy, dia mbola tsy netin'ino ihany. Ary taorian'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy taminy, izay nakany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany, fa na dia ireo aza tsy ninony koa. Ary rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy, raha nipetraka ny hinana ireo, ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny amafinin'ny fony, satria efa tsy ninony ireo fa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohiny. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mena rano izy, ary na dia hisotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninona azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ndreny. Drantsika eo. Eto zany Jesosy dia nametraka tsara mihitsy amin'izay tokony ataon'ny mpianany, toriteny, paritaka mandeha rehetrarehetra any, dia misy famantarana manaraka azy. Misy inona io manaraka azy? Famantarana. Inona ny hitanareo tao anatin'ilay famantarana? Mametra tanana amin'ny marary izy dia maninona? Ho sitrany Dia ndreny. toy izy inona koa? Amoaka demoni amin'ny anarako izy, Dia inona koa? na dia hinana zava-mahafaty azy izy, tsy hampaninona azy zany. Dia inona koa? Hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy. Ya. Dia Jesosy omba azy mandrapatonga amin'ny fataperana izao tontolo izao. Ilain'ny fiangonana ary ve manana an'ireo famantarana an'ireo sa tsy ilaina? Ilaina sa tsy ilaina? Misy famantarana anankiray koa napetraka Jesosy fa tsy voasoratra eo, fa ny andro ivavahan'ireo
dia napetraka Jesosy hoe amin'ity andro ity nareo no tsy manao ninina fa makany am-piangonana, dia nomena azy ny sabata hoe omeko anareo ny sabata ho famantarana amiko sy aminareo mba ho fantatrareo fa izaho no manamasina anao. Vakeo kesany Ezekela 2:20. Akoatran'le famantarana fahagagana sy fanateo a, dia nomeny famantarana hafa mihitsy ny apôstoly sy ny mpaminany sy ny miaradian'ireo. Vakitsika pastera rehefa hitanao le 2:9 Ezekela 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany, ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana sy ho amiko sy ho aminy mba ho fatany fa izao Jehova manamasina. Zany hoe reo apôstoly sy izay zanakasisa avy aty aoriana mba tsy rorony saina hoe inona marina ty mirehitra ty mahagaga ty, dia nomeny tompo azy hoe ty ary le sabata, andro fa fito amin'ny herinandro, sabotsy ny filazantsika azy. Sabata izy any amin'ny fireneny zareo, samedi izy any Frantsa, etsetra mba ho fantatry ilay rahalahy mitovy teny hoe iza no Andriamanitra ao ambony ao, izay momba azy. Mazava sa tsy mazava? Ahoana ny ahafantarana ny firenena hoe mitsahatra izy amin'ny indray mandeha isa-taona? Tsy ny andro ino misy teny lazaintsika ny andro fahaleovantenany. Azonao? Ny 26 juin ny hamantarana antsika hoe malagasy. Mazava sa tsy mazava? Ohatra zao misy pinotsika zao, misy pino any Frantsa. Dia rehefa 26 juin dia miresaka amin'ny lehibeany izy hoe patron, azafady mangataka congé indray andro aho fa 26 androany fetim-pirenenay. Ka dia mivory izay malagasy rehetrarehetra dia mifaly. Ay, ary zany ohatra zany izy le patron, ary zany ke mieritreritra anao fa vazaha e. Ka tena miteny vazaha ohatranao mihitsy aho, fa ny hamantaranao fa gasy dia 26 juin ny fetim-pirenenay. Ny hamantarako anao fa frantsay ianao fa tsy anglisy na amerikanina dia 14 juillet. Dia ahoana zany ny hamantaran'ilay olona mandeha mitory filazantsara ka mametra tanana marina sitrana, nomena ny teny izay mbola tsy hainy, nomena ny sabata ho famantarana izay naniraka azy sy izay manositra azy. Manana zany ve nefa foa? Manana. Enio tsara ty nefany. Traka ny maramila. Nisy nandeha nametra tanana, namoaka devoly, nanasitrana, saingy lavo ny tompo kategorika, tsy fantako nareo atrehatra miala mpanao meloka, nefa dia amin'ny anaran'i Jesosy ny amoahana devoly. Fakeo ny ten'Andriamanitra. Matio 7:20. Inona hoe noresantsika teo? Fandavan'Andriamanitra. Olona ny lavin'Andriamanitra nefa manaraka le famantarana. Ao ary toko sy andininy. Matio 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ao ary. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako amin'ny maromarona hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Le atao hoe tsy fantako hatrizay lasa sy hatrizay ho avy. Na le androany ary ka misy mametra tanana ery analakely ka sitrana le olona dia efa voakilasin'le tsy fantatro ianareo hatrizay satria efa nisy nanao an'io ihany tamin'ny fotoanany izay tsy fantatro ny tompo. Zany hoe kategorian'ny olona tsy fantatro ny tompo le ao amin'ny Matio firy izy teo? Matio 7:20. Tovy mihitsy le marika 16:17 sy le Matio 7:21-22-23. Samy manao batisa, samy mamoaka devoly, samy manasitrana. Ny lehibe dia ny tompo ny teny hoe ty fantako, ty tsy fantako. Aty amin'ny akavanana ny ondry ary amin'ny akavia ny osy. Rehefa hohanina ny ondry sy ny osy atao laoka, tovy. Raha jerena avy aty aoriana, tovy. Fa rehefa jerena aty aloha, vao samy hafa. Samy mamoaka devoly. Petraka ary ny fanontaniana. Fa nahoana ilay Matio 7:21 no ny lavon'ny tompo, nefa neka dia manao soa amin'ny rahalahy izy, manasitrana, mivavaka. Ary nahoana no ekena ny 16 samy manao batisa,
samy manao fiderana, samy toroteny. Amin'izao fotoan'izao moa zany ny sabatista miavaka, aladista miavaka. Ao amin'ny sabatista koa ray ihany manao an'io, fa le bebe any, ny sabatista bebe. Fantareo ve ny tiako lazana hoe sabatista bebe? Le voalohany, le fiangonana sabatista voalohany. Izay lazainareo zay. Efa bebe izy io, efa bebe mamany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny alany mihitsy io. De voalohany manao an'io izy. Vao nanomboka ny vavaka dadako adventiste de narary, za narary fo. Tena nilaza le paster. Tsy misy an'io mihitsy atao amintsika hatramin'izay, any devoly io. Anaka aza miroboka amin'io, amin'le hoe ametra ao tanina mba ho sitrana marary ny ino misy tao foko. De raha devoly ary ve paster mahay an'io? Ka Andriamanitra ve tsy mahay azy? Nefa ny ao anatin'ny baiboly tsy misy soratra hoe devoly manao an'le izy, fa ary ny tompo de niara-ny asa taminy de nanamarina ny teny. Ka ahoana ny lazainao fa tsy izy tsony? Sao de ianao ny tsy izy? Izy mihitsy ny tsy izy. Any ny FM fois any ao tsara. Amen. Ary zalahy tsy mino, tsy mahavita an'le 7:21 basandoka akory, sady tsy ao anaty baiboly mihitsy izy. Fa ny famantarana tena manaraka tsara. Fa nahoana ary ny lavon'ny tompo ty famantarana 7:21 ty? Tsotra ny valiny. Fiangonana inona moa no napetraka tompo voalohany? Rafitra inona? Apostolika. Ary inona ny farany? Apostoly. Tsy misy rafitra evangelika zany ao. Tsisy rafitra fivoazam-panahy ao. Fiangonana inona reo? Fivoazam-panahy. Makaizy zany fivoazam-panahy. Ny rafitra napetraka voalohany inona hoe? Apostoly. Rafitra farany ampiakarina. Apostoly. Akoatran'izay tsy fantako. Zay ny lazay. Tsy fantatro ianareo. Akty zay, zany hoe niala nanomboka tamin'ny apôstoly mandrapatonga n'ilay farany io. Akty zay nareo io, tsy fantatro. Nanao amiko hoe tompoko, dika za mivavaka sa tsy mivavaka? Vavaka. Le manao hoe efa manao tompoko, tsy fantatro nareo. Mela teo. Vavaka sa tsy mivavaka? Mivavaka. Rafitra inona hoe mipetraka voalohany talohan'i Jesosy? Vita ny telo taona sy tamba, hiakatra izy, iza nanatitra azy teo amin'ny tendrombohitra. Apostoly. Iverina izy, iza ny ampakariny. Reo ihany ny fatany, akoatran'izay tsy fatany. Roa ihany ny fatany, apôstoly sy Babilôna. Rehefa tsy ao anatin'ny apôstoly anao dia Babilôna. Dia any amin'ny farimy rehetra afo. Na mitandrina sabata azy mety ho Babilôna koa. Sy avy miteny ratsy ny fanamasina dia ozy ny tompo. Tsy voavela eloka tsony ianareo. Mandrakizay ohatra diso ny fampianarana ka lazaina hoe avy amin'Andriamanitra io. Matelary be Jesosy, Jesosy. Izy misy ny teny io. Mazava sa tsy mazava? Zay zany no mahatonga n'le hoe feno ny fepetra hoe za mahafantatra ny ondriko ary ny ondriko mahafantatra ny feo. Koatran'izay tsy fantana. Miala izy eto mipetraka ny apôstoly, niakatra izy mena fanamasina ny apôstoly, fiangonana sasany tsy nahazo. Mandraky tia ny androany amin'ny sabatista ndresahany, tia mifafany. Tsisy fanamasina ny naray ary. Mifarana ny tantara, feno ny fepetra, verina Jesosy, ny apôstoly no miakatra. Tsy izay rehetra eo amin'ny apôstoly. Satria ny apôstoly ny fiangonana napetraka, dia ny apôstoly ny fiangonana miandry azy. Tsy adalana eo amin'ny fiangonana nametraka ny ty anarany ty hoe ekare, Eglizy katolika apôstolika romanina, satria fatany fa ny apôstoly no farany. Dia maka amplasin'le farany izy. Mba ho hitan'ny olona rehetra hoe nanomboka izay voalohany, nanomboka mamaran'izay ekara. Fanina daholo tonga dia miteny fotsiny ny lehibe manao hoe dia ho avy aty amin'ny 1900, 2019 ny lehibe ho avy eto izy. Ozy ny olona, amen. Roa ihany ny apôstoly, ekara dia aty amintsika. Fampianarana samihafa, fa ny anarana mbola azo atao hoe taniboanjo.
mbola afaka milaza daholo ndrehetra hoe apôstoly fa ny fampianarana sy ny fiantsona mafeno an'izany ty fiangonana tsapainao ty. Amen ve? Mafeno. Eny, na dia ataontsika hoe lasa manao batisa olona be dia be, na hoe misy miala ato, feno ihany ny fipetra eo ambony ty vaty lampo ty ny anorenako ny fiangonako izy mivavady amin'ny fiaina atsita tsy aresy azy. Amen. Mazava ve? Afaka mametraka fanontaniana zany? Atao nangina be le feo. Afaka. Tiako misy ange mametraka fanontaniana mba amin'izay fantatro hoe voazavako aminareo le izy na tsy voazavako e. Raikitra? Niary. Anao hira anakiratsika. Iaretsangana kely.
rehetra mbola ime foana ilay izay ny fahita tsara. Ka zay ny ao anaty baiboly ny le 7 mahavalo ny farany. Ino tsara zavatra nitranga? Rehefa nandeha teo ny tena marina masy ny zavatra ny calculeko tsy hoe ny calculeko fa fatapatatra hoe iseho. Rehefa tonga hoe lasa apôstôly aho dia tsy niseho mihitsy aho zany, tsy niseho fiky fa ny andran'izay fanonjany ranomasina teo. Dia nisy le apôstôly hafahafa be dia be, le apôstôly mipotrapotra teo le hoe za ho faty hitsangana maty sy ny sisa. Dia za zany ohatrany hoe tsy nivoiziko mihitsy le apôstôly fa matahotra sao dia misy dérapage ataon'ny sasany ka ilay fitsanganako hoe apôstôly ny avery azy, nefa moa fahaverezana sy famonjena tsy anay. Dia tapa-kevitra hanambara amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ny amin'ny fahatanterahan'ny faminaniana amin'ilay tandroka fafimo le fisian'ny fito mahavalo hoe tandroka fito ihany ny programme teo, nefa ny lasa faminaniana nefa misy an'ilay fahavalo. Andro voaloham-bolana izay nanao fotoana dia naka studio anankiray, trano anankiray zany nanaovana an'izy. Amin'ny 4 sasany eo zay tonga ao amin'ilay trano, tonga dia mi-installer an'itony ny teknisianina rehetrarehetra. Dia efa manao esery la Benjamina, hoana ny akanjo solona kravaty amin'ny 5 maraina izay vao afaka tao. Nefa fanambarana eo amin'ny 10 minitra na 10 minitra eo no manina, ary efa eo ambava ilay fanambarana. Fa misy zavatra tsy mety kely foana, misy tsy mety kely foana, misy tsy mety kely foana. Amin'ny 10 maraina vao vita ilay izy dia nalaina ny boaty nisy an'ilay izy dia navoaka tany amin'ny radio dia nalefa tamin'ny fokom-pirenena firy ny olona 1,500,000 eo no 1,500,000 ny olona naheno an'ilay fampianarana, mbola tsy nisy nitondra nefa ao anaty baiboly, ary rahalahy Benjamina nitondra azy. 1,500,000 avy amin'ny fokom-pirenena sy samihafa fiteny, ny frantsay sy ny anglisy sy ny arabo sy ny portugais, ny espaniola zany, ao daholo izy rehetrarehetra. Isaky ny 10 minitra miantso ny zalahany amin'ny anina dia ahoana fandehany, manao an'izao mihitsy ny ato anaty koa, tafity ty, faly izy tsara, tsy faly izy tsara. Dia marina ilay izy. Niara tonga teo zahay sy le rangahy anankiray lazaintsika hoe 7 mahavalo, fanelanelana fotsiny ny andro anaovana an'ilay izy. Raha miditreto zany nareo dia angamba ianareo mivokatra farany, ngamba hoa fa tena akaiky fenontsika ny fahatanterahan'ny fahamarinana. Za tsy miteny hoe tsika rery fa mety misy ihany fa tsy fantatra, izy ny mahalala azy. Tia misy zavatra kely anankiray lazaiko ianareo hoe mampieritreritra, mampatonga an'le hoe vadipatika ansaina na matory azy, na mandeha na tomobila mitaingina moto dia ahoana. Ity teny anankiray ity, faminaniana voalasa ray volona angamba zay, ampahabe maso. Hoy ny tompo manao hoe amin'ity taona ity dia paska tokana ihany ny ataonareo ary toerana anankiray, fa tsy misy paska faharoa. Izahay nefa ny fiangonana FM foa Ziona FJTSA7 efa zatra manao an'le paska faharoa, satria ao anatin'ny testameta taloha misy lalàna hoe raha misy olona tsy tonga amin'le paska voalohany dia ho famondrapo ray volana irina zay paska voalohany zay no asiana paska faharoa. Dia matetika aty Antananarivo daholo le izy, dia tsy tafakatra ny avy any Betioky, tsy tafakatra avy any Ivran'ny Nord, mandefa SMS hoe kiaky tsy afaka zay, tena tsimba le tomobile ty andala zay ampanina. Dia nanomboka nitsetsetra an'izay hoe tena sarotra be tokoa, nefa tamin'ny volana amina million le vola vao tonga ty. Dia nisokafako indray le paska hoe zao ary afaka manao paska ary nareo any amin'ny toeranareo, dia manaova paska dia avy eo mandalo anatin'ilay firaviravony herinandro iny dia manamasina ny paska miaraka aminareo. Dia avy eo nasiana paska direct amin'ny ohatrantsika izao. Fa amin'ity 2018 ty hiantsitra ny tompo manao hoe indre mandeha ihany ny paska ary amin'ny toerana anankiray, zany hoe tsisy paska zany na any Frantsa aza tsisy,
vao maly ny resaka tamiko ny mpino avy any Maorisy ny olona tany tsaky ahoana le hoe fa toerana anankiray pilipitra ray ny hitatsika tsapahitanana fa afaka mifandray tanantsika fa tsy hoe amin'ny internet na amin'ny film dia ahoana zany zay ho afa dia nareo mikarakara an'izy ny antso any avy any amin'ny Eropa tsy maintsy makany fa zay io zay hoe raha any aminareo fo lany hoe any Alemaina ny Paska dia mandeha any daholo zay rehetrarehetra mazava sa tsy mazava ko satria sira fa fohy be Jerosalema io dia miakatra nareo inona ny ao ambadika zay eny tsara inona ny ao ambadika zay tsy mandeha inona ny ao ambadika zay ny ao ambadika zay dia fieritreretana sy vavaka dia zao le eritseritra manao hoe ao anaty koa moa zany ny hatanteraka izany efa ny olona famparitaka eran'ny tanàna ho akaty daholy dia hopetsaka zany tsy tonga dia ho zao hoe izay tsy tonga kosa responsable amin'izay tsy tonga satria mbola misy enim-bolana vao tonga ilay izy ary efa 7 volana zay no nanatanterahana ilay izy Paska fito zay nataontsika tamin'ny Apostoly 7 13, 14, 15, 16, 17, 18 fampitony ty miditra zao Paska fampitony indro ihany tao anatin'ny Baiboly nisy Paska indray mandeha ka tsy miverina indro ihany fa talohan'izay sy tao anatin'izay dia nisy ihany ny Paska faharoa oviana le Paska voalohany ka tsisy miverina ny Paska voalohany ikambana tamin'ny toerana anankiray ka tsy naverina dia ny Paska tany Ezipta tamin'ny zanak'Israely mbola babo tany Ezipta mazava sa tsy mazava vao vita le Paska zany hoe vonoana ny zanak'ondry dia nasiana rà tatao-mbaravara sy ny tolam-baravarana dia nihinana nitsy sady ny sikina vao lany iny tonga dia anavana la mozika lasa daholo zareo tafavoaka ny ranomasina mena katina ny ranomasina mena maty tao maramela ny sipy isany Paska indray mandeha tsy niverina Paska indray mandeha fahandrony dia tamin'ny Jesosy nanao Paska niaraka tamin'ny mpianany tsy hinana ny vokatra tony voalobotongo tsy na ozy mandra-patonga n'izay vaovao aminareo tia ny rako famelalany ny heliko ny maro tia ny tenako dia kapoka amin'ny tenako mahasitrana ny olona vita iny maty Jesosy dia nitsangana afaka andro 3 andro dia niakatra izany hoe ny Paska atao amin'ny toerana anankiray ary indray mandeha dia ohatrany misy famantarana kely hoe isy fiovana toerana ao aorianan'izay vozava sa tsy vozava misy famantarana hoe raha vao vita le Paska dia misy fiovantoerana anompona ny tompo niova ry Mosesy niova koa ny Paska ny zareo nanao Pentekosta tao amin'ny trano ambony izy lasa feno fanamasitra ny tena miteny tsy fantatra dia mipetraka amin'ny fanontaniana ozy le olona tamiko obligatoire ve io io za tsy tena obligatoire fa raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia arao ilay teniny ndrao io famantarana iovatoerana ary Paska fahafito aorianany na Apostoly anay ary eo akaikin'izay tandroka kely le anankiray ty koa efa pré ary anao Paska fa mifito koa izy 10 andro sara 10 andro eo ao aorianantsika na herinandro aorianantsika fa ny anao vavady anankiray tsika iza ny hiditra ao ny azy malalaka ny tsika ety fa zay vao antso ka hamaly an'le antso tafiditra foana miantso anareo fasafasa ny tena zay hoe sinina anankiray ampiakatra finoana ny faminaniana milaza hoe indray mandeha toerana anankiray io fanahy io le miteny hoe fanahy faminaniana no miteny hoe misy ororotany dia ororotany rehefa misy hoe maty dia maty rehefa misy hoe zay tenenina amarin'ny tompo
andositra anao fa mampatahotra mandana dia ndrao tsy havita tsony raha tonga ny tompo amin'ny pasika ndana aloha zao dia milalao vany andramo mandro amin'ny ranomaimboatsy raha mbola tsy hitanao zany andramo daholo zavatra rehetra ndrao hiveriny ianao amin'ny pasika fa zara ny tena marina aleo zany manandrana fa tsara Jehova amen ve satria zay nataony tamin'ny mpanompony tao daholo marina efa nisy olona mivavaka tato dia niala nisy pastera niala tato anao koa iny izy tsy nomeny tompo azy le fahamarinana tsy tonga tato sekory dia efa nanjavona ty fampianarana apôstoly ty tsy tafavoaka any amin'ny fiangonana hafa na ohatra misy mianatra baiboly misy pastery nareo ka tena bosinareo tsara le izy vao mitsangana eo amin'ny altary nareo ka miteny an'io dia mivily io tonga dia mivily io fa hafa le hoe pastera mivoaka université tatsy dia maka ny fampianaran'ny pastera mivoaka tary hafa iny fa ty tsy olona tsy pastera nianatra teo ambony W na nampianaran'ny rakotsy rabe fa ny fanamasina natoy Ziona FJTSA7 amin'ny ankapobeny hoy aho hoe kategorika zany ny baiboly Jesosy sy ny apôstoly nanainga n'ity fivavahana ity tamin'ny fotoanany Jesosy sy ny apôstoly ny amarana n'ity fivavahana ity amin'ny fitoerana amin'ny fotoana atongavan'i Jesosy ny apôstoly no mitondra ny olona ny 12 efa any i Petera sy ny namany ity farany ity Andriamanitra matateraka azy fa tsy maintsy ho tanteraka io na iza faly na iza tsy faly na misy aminareo ary manao amin'ny tompo eo alao hitako eo zay avo iny tsy maninona miandrasa eo hatramin'ny farany dia rehefa teny efa lasa ako dia hoe Benjamina zany tary mety ho avitra ihany ianao angamba mety tsy ho avitra fa Andriamanitra tsy azo vazivasiana fa zay afafin'ny olona no vonjena izay mamaika anay ambany pastera parasiny komity rehetra hoe accéléré au maximum ataovy mazava tsara ny soratra masina ataovy tsotra fa kely ny fotoana ao anatrentsika ndrao misy atao batisa ho vonjena ihany ndrao misy olona ho sitrana ihany ka mialatra amin'ny fanahiny dia meny tompo fanavavao sy fovavao izy dia milahatra miaraka amintsika maika mihitsy zany tena hoe aza asiana latsaka raha mbola misy 10 minitra mbola afahanao manararaotra mampita ny fahamarinana zay vao mandalo le taxi brosy hitondranao avy any amin'ny lavitra be makaty vitao ainga ilay 10 minitra apetsao ainga na fahamarinana atsony olona anaiky an'i Jesosy fa tsisy famonjena akoatra ny anaran'i Jesosy tsisy famelana fa tsy amin'i Jesosy ary ny famelana tena goavana indrindra dia le hoe batisa ny fibebahana no famelana kely koa mba hahafahanao mandray fanomezana dia fanamasina feno ato amintsika hatramin'ny fanomezana feno ato amintsika hatramin'ny fanomezam-pahasoavana ary feno ato amintsika ny tenin'Andriamanitra sahaza ho an'ny vady ampakarina be dia be hitako vaovao eto nisy koa hitako tamin'ny herin'ny androany fa tsy teo izy ngamba reraka izy ny sofiny ny haino ateto na tsy naponiny fa mety olona lavabe ngamba zany apôstoly zany na ohatran'izany fa safidy izy safidy io tsy misy fiangonana apôstoly afa-tsy anankiroa ety ambony tany Antananarivo ndresahana dia ny teo aloha dia ny Ekara Foibe Roma manaraka tao rahalahy Benjamina FJTSA7 Foibe Mbomamory jerena amin'ny baiboly izy amin'ny marina anao mieritreritra raha iandry aho hivadika aladista ianao andraseo Paoly raha iandry ny papa hivadika sabatista andraseo Venansa fa tsy possible mandainga amin'ny baiboly raha lasa sabatista daholo ny olona rehetra mandainga amin'ny baiboly raha apôstoly daholo zay mitoroteny mandainga amin'ny baiboly raha ohatra ka izy rehetrarehetra hoe virgine 10 andova fanjakana fa tsy maintsy amarin'ny tompo hoe ty mazava ty maizana ty marina ty fitaka ty sandoka ty tena izy ty ampakarina ty very tsy maintsy tanteraka zay nampilazana an'i Jesosy ka manao antso aminareo rahalahy zay tonga eto androany ngamba mazava le izy raha mbola misy fanontaniana tianareo apetraka dia mamaly aho mametraka le izy amin'ny anabavy
hatramin'izay nivavahako tato amin'ny FM4 nananganana ny FM4 dia vehivavy ny maro anisa. Ny zavatra magaga nefa n'izao mila hitovitovy amin'izay ny vehivavy isany sy ny lehilahy. Raha ohatra izay izao tsika nanao fampianarana tamin'ny sabata sy androany dia ny tsasaky ty lehilahy ty aty aloha vehivavy daholo. Zao nefa ny tena ao tsara. Any amin'ny fiangonana fa any amin'ny faritrany mandefa tatitra aty. Zao ny isan'ny olona, zao ny lahy, zao ny vavy, zao ny zoky olona, zao ny zandry olona. Miantso ny tompo taka ny etsonanay ny ala amin'ny maizana. Tsy nalala ninninna fa hoe tianao Jesosy ka mibeba voatao. Takizay ihany koa natokavany Jesosy hitady sy hamonjy ny very. Ny sasany mety marary mafy ka tonga ny apôstoly mametra tanana aminy dia sitrany izy dia mibebaka. Ny sasany mety efa mpivavaka kristianisma tany ananana tany fa tsy nahita amin'ny fahamarinana. Ny sasany mbola tsy mahay ninninna amin'ny fahamarinana ka raha tonga ato ianao dia fantaro fa tsy maintsy hisafidy ianao hoe eny fiainana ve sa fahafatesana. Raha fahafatesana dia any amin'ny fito mavalo izay midominina eto ambonin'ny tany. Raha fiainana dia apôstoly, fahamarinana, vady ampakarina izay iarahana hiparitaka amin'ny firenena rehetra. Anao hira anankiray tsika mba saminy mifantoka tsara ny mieritreritra tsara. Ataontsika ilay hira hoe
mivavaka aho anampy anao mba ho tonga amin'ny famonjena ianao. Nareo zany manaraka vavaka fotsiny, tsy manena lasina mizika be vavaka zany. Jesosy tompo, miantso ny anaranao aho. Za ihany zany fa miaino zany miaino nareo fa ny anaranao ihany tompo ny misy famonjena. Tsisy anarana ty ambany masoandro azaonay famonjena fa tsy ny anaranao. Miantso anao ary ny apostolinao Jesosy, enoy aho tompo, fantatrao azy aho, fantatrao ny ao am-poko, fantatrao teneniko rehetra. Miangatahako aminao zany antsonao tonga eto zany Jesosy, dia mba tsisy sakana fa tonga amin'izay antsona, mamelary ny elondrao menatra anao izy. Fa ianao le maty amin'ny azo fitsaliana, teny tamin'iny voavela ny elokao ho ianao tamin'ilay tsy olona mibebaka. Androany dia tsy rainao mibebaka fa risy lahatra fitiavanao. Mangataka amin'ny fanahinao andrisy lahatra azy mba hamaly ianao hoe tia aho, mandray anao tompo sy mpanatsy Jesosy. Taona eno aho na dia ray aza ny vovony sy dia mangataka aminao a Jesosy, menatra anao ary ray ihany ny tokany an-dako, tena menatra. Ohatrany tsy mahasoa akory zany mitondra olona ray eo anatrehanao zany, ary na le olona ray etiko aza mety ho gaga hoe mety hiteny amiko efa maninona ny ray ihany ny tonga, tsy afaka amaly azy. Fa androany mamela heloko ho an'ny maro any ampitan-dranomasina fiteny firenena samy hafa, mamela ny helony Jesosy. Ny tsy fahalalahany, ny ota vita, ny fanitsakitsahany, fahamarina, ny fisehosehoana sy feobebo koseho androany zany mamela dia mamela. Atsoa izy Jesosy, ataovian'ny miantso azy ianao mba tsy hoverany amin'ny afo mirehatra, mba tsy voavitaky ilay Babylona tsy nampisoratra tovainy zao rehetra zao raikiraiky tsy ahita marina, fa raha tafiditra tao mpanompona izy dia eny ny fahamarinana. Atsoa izy Jesosy, fa zay rehetra mandray anao dia omenao hery tonga zanak'Andriamanitra amin'izay rehetra maheno an'izao Jesosy, na izany na iza Jesosy. Dia maritry ny firenena, mpamonjy ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ianao, dia ataovy maro ny tsapany fanahiko, fa tsy ray tsy roa fa maro ny andray anao tompo sy mpamonjy ny fiainany androany. Soratra Jesosy, raha manana vavaka ianao atao dia ataovy, raha fanoloran-tena dia ataovy, manolo-tenao anao a Jesosy. Raha fangatahana famela-keloka dia ataovy, ataovy tsotsotra amin'ny fiteninao fa aza atao fandridridry. Raha famela-keloka ny angatanao amin'i Jesosy, ndao very ianao, fantary fa sao dia very ianao, dia manaiky an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy, fa misy hery ny anaran'i Jesosy, misy famonjena ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay rehetra manantonady ho izy dia tsy lava. Andro mpamonjena ny andro sabata androany, andro mpamonjena feno famindra-po ny ao amin'ny Jehova ray, famindra-po ny sitrany, mibebay ianao fa androany zany famindra-po zany mihoatra noho ny omaly. Mavesatra amin'ny famindra-pon'Andriamanitra, mena fotsiny mamaim-pona, mamindra-fo aminay Jesosy. Hoy ianao tamin'ny rajolay hoe za tsy manameloka anao, fa amin'izao sisy zao aza manao tsony. Raiso hoe Jesosy eo, lehilahy sy ny vehivavy mieky ny faotany, hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony, dia mba ho tonga ho amin'ny koa tenina hoe tsy manameloka anao aho. Tianao Jesosy rahalahy sy anabavy, dia manameloka zao fampianarana zao, tsy manameloka fa mamonjy, mamela heloka. Tianao Jesosy rahalahy, ifonao amin'ny Jesosy, tsy mety rehetra rahalahy. Ranabavy
fahotana miafina rehetra angatao amin'ny Jesosy kosehana androany fa zay manafy-pahotana tsy ambinina ny fanahina sy ny sainao azy efa mitady fanambinana avy amin'ny Jesosy mangataka aminao a Jesosy koseho ny heliko ny lehilahy sy ny vehivavy eny hatramin'ny zaza madinika fantatra koseho mamela dia mamela heliko Jesosy tompo mamindrafo dia mamindrafo fa mpamindrafo sy miantra ianao Andriamanitra. Halleluja.